mbola irahantsika manome voninahitra natria fanondroandray ilay hira izay fenirahantsika teo hoe fararano fiotazana. Salamo fa 50 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Midy arahana Andriamanitra ny fitoerany masina. Midy araha azy amin'ny ambakabaky ny heriny. Midy araha azy no ny asany lehibe. Midy araha azy no ny habeany voninahitra. Midy araha azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midy araha azy amin'ny valisin'ny lokanga. Midy araha azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midy araha azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midy araha azy amin'ny kipatsina maneno. Midy araha azy amin'ny kipatsina tsara feo. Aoko izay rehetra manam-pofinaina samy ideran'i Jehova. Amen. Amen. Rehetrany fitsapany fisedrana mama alatsaro trano vana hitayany isisa
mbola vavaksika misaotra sy midera ry makalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra mpahary anay ianao tokoa tompo no nahary tongotra matanana anay ianao no nitatana ny fiainanay ianao nanao ny programa ho an'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy araka ny teninao fa manana ny lalana everana anay ianao misaotra indrindra Jesosy noho ny amin'ny fotoana androany zay mbola ahafahana miaraka miombom-bavaka eto amin'ity toeranyity mbola ahafahana miaraka midera sy makalaza ary manome voninahitra anao eto amin'ity toeranyity isaoranay manokany ianao satria fitantanana avy aminao zany tsy takatry ny sainany Jesosy ny fitantanana hoe nateo aza ny lalatsarotra maro samihafa no vakivakiana eny fa naty atao anatin'izao vanim-potoana ny antsona ho an'izao mpanomponao zao azy nandritra ny 50 taona betsaka ny lalana maro samihafa no diavina betsaka ny zavatra maro samihafa mety ny tranga ny famaofao tao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara tao anatin'ny adidy amanandraikitra zay nametrahanao azy natao anatin'ny fiangonana natao anatin'ny firenena natao anatin'izao tontolo zao nefa tao anatin'ny renydrehetrarehetra ireny nahatsapanay mandrakariva hoe teo anila ny mandrakariva ianao nanolo-tsaina nanolo-pahendrena azy mandrakariva ianao matombola nahatratra an'izao fa 50 taona zao dia noho ny fitantanana noho ny fivimbinana noho ny mbola fiarovana azy nandritra ny andro sy taona maro nahafahana natanteraka n'izany asanao zany isaoranay ianao manokany zany satria ianao nanao an'izany Jesosy tonga eto amin'izao toeran'izao zay iaraka hideranao iaraka kalazanao iaraka ame voninahitra anao no zany alehibe ny asanao mahagaga zay tsy takatry ny saina zay nataonao tao ny fiainany zany tonga eto amin'izao toeran'izao zay tompo ame voninahitra anao satria Andriamanitra pia ny fiainanay tokoa ianao Andriamanitra mandamina sy mandrindra ny fiainanay ianao ka raha tonga eto amin'ity toeranyity zay mba hisaotra sy ame voninahitra anao mino zay Jesosy fa efa nitsenanay teto amin'izao toeran'izao ianao tsy mahay midera anao zay tsy mahay makalaza anao zay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina rehetra ny an-danitra any izay mioby anao tsy mitsahatra na ny minitra na ny segondra fa mioby midera makalaza manome voninahitra anao Jesosy tsy mahay an'izany zay fa ny angatahanay kosa zay mba kely vitanay eto amin'ity toeranyity mba hanitrakasitrahanao Jesosy manao hoe masina 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 Jehova tompo maro eniky ny voninahintany rehetra amen petraka ny fiangonana mialohan'ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra ry havana sady ho fampahirezantsika eto amin'izao toeran'izao dia mbola ataontsika ny hira laharana fa 420 ao firana FFPM 420 ao firana FFPM dia andre ny afatry ny tompo eto amin'izao toeran'izao sika Andriamanitra zay fankahirezantsika ry havana eto amin'ity toeranyity
dia zay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahasivy dia ny andininy fahavalo ihany angamba no vakitsika satria mandeha dia mandeha ny fotoana. Tantara faharoa toko fahasivy dia ny andininy fahavalo. Tantara faharoa toko fahasivy ka ny andininy fahavalo. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: isaorana ane Jehovah Andriamanitra izay tia anao ka nampitoe anao eo amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra. Fa noho ny fitiavany Andriamanitra ny Israely dia ampitoetra azy mandrakizay no nanaovany anao ho mpanjakany mba ho fitsarana sy fahamarinana. Isaorana ane Jehovah Andriamanitra izay tianao ka nametraka anao eo amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho Andriamanitra. Fa noho ny fitiavany Andriamanitra ny Israely no ampitoetra azy mandrakizay no ny anaovany anao mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ampitoetra azy mandrakizay. Irahantsika malala riavana zany tantara ny zanak'Isiraely zany, manomboka hatrany amin'ny sekoly alahady ny any olon-dehibe dia tsy misy izay tsy mahalala n'izany tantara zanak'Isiraely zany. Ary tsy vitany hoe ny tantara ny zanak'Isiraely fotsiny, fa teo ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra azy, ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fa raha vao ny sainty fotsiny zanak'Isiraely manoloana ny asa fanompona, manoloana ny fanandevozana, manoloana ny zavatra nitranga maro samihafa izay niainany nandritra ny androm-pahavelomany tao any Egyptianina, dia enin'Andriamanitra zany fisetony zany ka naniraha ny mpanompony mba hanafaka azy. Zao anefa nateo azy zany fiodonana, nateo azy zany fitiavan'Andriamanitra zany zanak'Isiraely zany, dia zao ny zavatra nitranga: nentina nadino ihany ny zanak'Isiraely. Tsy natsiaro ny fitiavana, nanadino ny soa izay nomen'Andriamanitra azy, nanafahan'Andriamanitra azy, ny tantanan'Andriamanitra azy ho any amin'ilay tany izay noheveriny ho tondra dronono sy tantely. Mbola toy izany fitiavan'Andriamanitra azy zany koa ny mbola nanomezany an'izao mpanompony zao. Fa na dia niodina aza ny zanak'Isiraely, na dia tsy nanatsiaro, na dia nanadino azy, dia izao tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra, fa mbola tia azy foan'Andriamanitra, mbola tsy nanadino azy foan'Andriamanitra, fa mbola nihevitra azy foan'Andriamanitra. Ary ho toy ny fiainany no mbola nanomezany any mpanjaka Solomon, nanomezany an'izao mpanompony zao. Hoy ny voalaza any any mpanjaka toko voalohany, mpanjaka voalohany toko 10 ny andininy 7 manao hoe: fitiavana ny zanak'Isiraely mandrakizay no nanaovany anao ho mpanjaka, hanao ny fitsarana sy ny fahamarinana. Fitiavan'Andriamanitra no mbola nanomezany anao, fitiavan'Andriamanitra no mbola nanaovany any mpanompony, nanomezany any Samuel, Solomon ho mpanjaka, hitatana ny zanak'Isiraely, ihany zanak'Isiraely, araka ny teniny hoe ampitoetra azy mandrakizay, ampitoetra azy eo an'Andriamanitra, mba tsy hiovan'ny finoany, tsy hiovan'ny fitiavany, tsy hiovany ny asa fanompona izay efa nanarahany an'Andriamanitra. Riavana, alahady asabotsy inona moa ny androany? Zoma azafady. Andro anankiray azoma androany, atserovantsika indrindra, anokafantsika n'izao 50 taona nitondrany zao ray aman-dreny zao.
nitoriny ny filazantsara te hisitona ny sainao ko androany eto amin'ity toeranyity fa mbola fitiavan'Andriamanitra ny Madagasikara, mbola fitiavan'Andriamanitra ny mpanota, mbola fitiavan'Andriamanitra ny FPVM no ny fidianany an'izao mpanompony zao hitory sy hanambara ny vaovao mahafaly, hanambara ny filazantsara, hanafaka ny olona ao anatin'ny fatorana, hiala ao anatin'ny fanangejana, hiala ao anatin'ny sampy, mba hahatonga azy handray an' Jesosy mba hanana ny fiainana. Raha miresaka fiainana, tsy ny fiainana ara-nofo ihany, fa ny fiainana ara-panahy, ny fiainana ara-nofo izay matomatesan'ny olona, fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fiainana ara-panahy. 50 taona nanatanterahany ray aman-dreny zany asa fitoriana ny filazantsara zany. Nandaniny androny, nandaniny fotoanany, nafozany vola aman-karena, ny fahaizana, ny fiainany ray manontolo, ary indraindray aza amoizana ny tokantrano sy ny vady aman-janaka noho ny mission sy ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Tsy mora ny asa fitoriana ny filazantsara to anatin'izany 50 taona zany. Tsy mora ny asa fitoriana ny filazantsara namorina ny olona mba hialany ao anatin'ny toerana izay misy azy, hametrahana azy eo an'ilay toerana izay fanomanin'Andriamanitra azy. Tsy mora zany, fa ady mahamay, olana goavana ao anatin'izany. Indraindray nety nisy ny tomany, mety misy ny sento, ny aritra ny atsika sy ny danik'andro mahamay, nefa ny fifaliana dia zao, nateo aza ny atsika sy ny danik'andro mahamay, ny olana sy ny ady maro samihafa, zay ny lalovana ny fifaliana dia zao. Tsy mbola kivy ny ray aman-dreny, tsy mbola nanipy-gano ray aman-dreny, fa mbola hita atsika amin'izao ora sy fotoana zao dia tanteraka le hira atsika teny teo hoe vita ihany izy zay. Vita ny 50 taona tao anatin'ny fitoriana ny filazantsara izay niantson'Andriamanitra azy ho antsika tsirairay avy mba hamonjena ny zao tontolo zao, hiala ao anatin'ny onaona ny fahafatesana ka metrahana azy eo an'ilay toerana tsara lavitra izay efa nomen'Andriamanitra. Solomona mpanjaka no resantsika teo. Nisy fotoana izay niantson'Andriamanitra azy, rehefa avy nanao fanatitra ho an'Andriamanitra Solomona, nakasitrahan'Andriamanitra zany fanatitra zany, dia nantson'Andriamanitra izy, dia zao ny voalaza hidinika azy Andriamanitra any amin'ny tantara faharoa toko 2:7, dia zao ny tenin'ny Tompo: mangata zay tianao fa omeko anao, mangata zay tianao fa omeko anao. Zao ny zavatra mahagaga. Raha olona tsy nanam-pahendrena ny tao anatin'ny toeran'io dia ngamba ny bitaka, tena ny bitaka ary ny faly sy ravo hoe angataka zay tianao hoe inona ny tena tiako, vola aman-karena, trano, fiara, fananana be dehibe mba hiedana ny akonako, hiedana ny fianakaviako. Tsy zany anefa riavana nangatahany Solomona, fa zao ny voalaza ny 10 hoe fahendrena sy fahalalana mba hitarihako ny vahoakako. Fahendrena sy fahalalana reny nangatahany Solomona mba hitarihany ny vahoakako. Tsy vola, tsy voninahitra, tsy arena, na fitiavana ihany koa hamono fahavalo sy ny mpanenjika azy, fa le zavatra tsara lavitra dia ny fahendrena sy ny fahalalana. Ry havana, tonga eto amin'izao toeran'izao tsika, fotoana anankiray manatantara eo an'ny fiainantsika ny andro androany.
raha iresaka nyzany fahendreny zany a dia hoy aho hoe tena nanana nyzany zao ray aman-dreny zao, tena nanana nyzany zao ray aman-dreny zao. Tao anatin'ny nitondrany fiangonana nandritra n'izay 50 taona zay, indraindray aza tsika fiangonana nohatra miteny hoe disy mandevitra loatra ny ray aman-dreny, disy mandevitra loatra ny ray aman-dreny. Fa nisy fahendrena zay nananany ny taran'izao fiangonana FPVM zao nanerana ny Madagasikara. Nisy fahendrena zay nananany na fahantory ny filazantsara mba hitara ny FPVM manerana an'izao tontolo zao. Marina fa somary enjana ihany ny teny ray aman-dreny zay, tadidiko tany Andravoahangy fivavahana manao hoe tairo ny voro manidina ahitanao fikopaky ny elany. Enjana zay fa saingy zao le fanairana ny voro manidina dia lasa nampihitatra ny asa fitoriana ny filazantsara, nampihitatra ny asa ny fitoriana ny filazantsara, tsy teto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina nitoriana n'izany filazantsara zany. Nanambarana ny tenin'Andriamanitra, nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, androany eto amin'ity toerana ity, betsaka ny zavatra sy ny fampianarana, ny zavatra na fampianarana na ny fanabeazana izay nomen'Andriamanitra an'izao mpanompony zao ka nampitainy tamintsika, nampitainy tamintsika, nampianarintsika hivavaka, nampianarintsika niady, nefa nampianarina niady azy tsy amin'ny basy sy ny tafondro fa iady any fanaratsy eny amin'ny rivotra. Nampianarina ihany koa tsika andefitra, ka na dia nisy ara niady zay ny lalovany FPVM ny katonany fiangonana. Tao anatin'izany betsaka ny resaka ny famaofao natao anatin'ny sampana, natao anatin'ny fiangonana. Nieritreritra ny anao hoe mikatona ny fiangonana, andaotsika mba hanao démonstration de force eto a Madagasikara fa tsy olon'olom-poana ny FPVM fa maniry ohatry ny anana manerana an'izao tontolo zao. Hoy ny tenin'ny ray aman-dreny, ny afatry ny ray aman-dreny, mangina, mangina fa Jehova no iandohantsika, mangina fa Jehova no hanatanteraka ny fikasany amintsika. Mipetrahy ianareo, mivavahy ianareo, aokotsika angina fa Jehova no hiady. Ary rehefa niady Jehova dia tanteraka ny tononkiratsika hoe vita ihany izy zay. Teka mafy dia mafy an'Andriamanitra. Ry havana, raha raisy ny zanaky ny FPVM, raha raisy ny fiangonana FPVM, ny fampianarana, ny fanabeazana, ny fijoroana ho tena kristianina zay nampianarina zao ray aman-dreny zao, dia za mino fa mba fifaliana ho azy zany, mba fifaliana ho azy zany ao anatin'izao fankalazana 50 taona nitondrany ny fiangonana, ao anatin'izao fankalazana 50 taona nitoriny ny filazantsara, mba fifaliana ho an'ny ray aman-dreny zany. Androany eto amin'ity toerana ity, fifaliana ho azy. Mahagaga ry havana, raha miraisitsika eto Madagasikara, ny fiangonana isaky ny elakelan-trano, ahitana kristianina any amin'ny birao, any amin'ny fitondram-panjakana, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fianarana, nefa zao ny zavatra mbola mitsanga. Manjaka ny vonon'olona, mbola misy ny finiavan-tena, fitiavan-tena, mbola misy ny fitsitokotokona, ary ny mahavarina aza indraindray, mbola toerana fanaovan'ny olona bizina any am-piangonana. Indraindray aza mbola toerana fanaovan'ny olona bizina any amin'ny fiangonana. Ry zanaka FPVM izay ny biaziny zao ray aman-dreny zao, mijoro ianao, raiso, tafo ny fahendrena zay nananany zao ray aman-dreny zao, raiso ny fampianarana zay nomeny zao ray aman-dreny zao.
ampiaro ny fanabeazana zay nomeny zay ray aman-dreny zao. Noratovinao nandritra ny taona maro tao anatin'ny sehatra nisy anao, tao anatin'ny ty FPVM ty. Raisy ny apinganao, mitsangany anao, miazava, fa tonga ny fahazavanao, fa ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana miazava, fa ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Ry havana, aza mandrara kilomby andohy ny fitenitsika malagasy. Tandremo, fa sao ianao zay nizarana ny fampianarana, nizarana ny finoana, ka anana n'izao ray aman-dreny zao fanantenana mba ivelara ny filazantsara. Tandremo, sao ianao zay natao hoe salakanoana ny aina ny tondra ho fotsy anankitry ny valahana. Miandrandra anao Jesosy, misy zavatra tadiavin'Andriamanitra anao, na metran'Andriamanitra anao ao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ny fidianana anao manokana ao anatin'izao toeran'izao. Ry zanaka FPVM vita ny 50 taona, inona ny zavatra mba noraisinao tao anatin'ny fampianarana zay nozarainy ray aman-dreny? Manafatra anao androany, manana fahendrena, maiza mandefitra, izay ampandroso ny asan'Andriamanitra no katsao, alaviro ny fifandirana sy ny adila, fa ny tena fifalian'ny ray aman-dreny ao anatin'izao fa 50 taona nitondrany zao dia ny fahafantarany fa mandeha ny fahamarinana ny zanany. Ny fahafantarany fa mandeha ny fahamarinana ny zanany. Engane, ty taonjobily fankalazana ny fa 50 taona ty, mba ho taonjobily itombon'ny finoana. Atonga antsika hivavaka, hifankaty ao anatin'ny asa fanompona, ary ny hirariana dia mbola goavana lavitra noho izao ny 50 taona manaraka hiderantsika sy hankalazana an'Andriamanitra indray eto amin'izao toeran'izao. Ombanao mandrakariva Andriamanitra, hitantana sy hampahery anao izy, tafio ny hery fa Andriamanitra tsy manadino ny zanany, araka ny teniny hoe mety manadino ny zanany noho ny van'ny vehivavy, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa hoy ny Tompo tsy mba manadino anao. Ka na inona olana, na inona ady mety ho sedidrainao, tokana ihany fampianarana zay nomeny ray aman-dreny antsika, mivava fa nivavaka manova zavatra. Rehefa manakina ny finoana sy ny fanantenana eo am-pelatanan'Andriamanitra antsika, dia mbola tsy miova hono hoe ny fitiavany omaly anio ary ho mandrakizay. Engane, izany tenin'Andriamanitra izany, mba piorina indray ny finoantsika ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy, ka tonga antsika ho lehilahy lehibe amin'ny finoana sy ho vehivavy lehibe amin'ny finoana ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia tsy hafoy na asaraka antsika izy fa hitaridalana antsika mandrakariva mandritra ny andro mpiainantsika. Eo mpandiniantsika n'izany sitrapon'Andriamanitra zany, nanaovantsika ny rahalarana 270, 270, ataontsika hipipetrahana ihany ny andininy voalohany, ary ataontsika eo mpitsanganana ny andininy faharoa. 270, 270, ny andininy voalohany ataontsika hipipetrahana ihany, ary ny andininy faharoa kosa ataontsika mpitsanganana. Hitako izao sakaiza Jesosy ny mpanavitra, tsy mba lany ny fity Jesosy ny mpanavitra, na dia saika lasa aza, ka ny olona mandao izao no mampiady anahy Jesosy ny mpanavitra. Sakaiza Jesosy no mpanavitra.
esa kilasaza kani uluna mandao tema kiadanai tesonu panafutra yatini faroa pitsangana misaotra nao zay Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindram-po lehibe zay mbola omenao anay isanandro isanandro. Tena tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavanao, tena tsy takatra saina tokoa ny famindram-ponao zay omenao anay isanandro isanandro Jesosy. Fa na dia mihodina teo anatrehanao aza, na dia manao tsinitsinina ny anaranao aza, na dia efa olona efa navotanao aza, nomenao famindram-po, nomenao fitiavana, indraindray mbola manadina anao ihany, indraindray mbola tsy mahatsiaro anao ihany, indraindray mbola minimikipy ny fitiavana sy ny famindram-po zay nomenao ny mpanomponao tsirairay avy. Jesosy malalo, androany eto amin'ity toerana ity, matsiaro an'izany tantara zany zay Jesosy. Tia ampitoetra anay mandrakizay ao anatin'ny fitiavana matsenao, tia ampitoetra anay mandrakizay ao anatin'ny finoany ianao, tia ampitoetra anay mandrakizay eo anilanao ianao, ary mifidy ny mpanomponao isanandro isanandro, zay mitaiza anay, mikolokolo anay, mba hanananay fiainana ao anatin'ny fanarahana anao. Jesosy malalo, mingavy anao zay androany Tompo, mba ataovy mitodika any aminao zay anio, ataovy matsiaro ny 10 taona lasa nitoriana ny filazantsara taminay, ataovy matsiaro ny 20 taona lasa nitoriana ny filazantsara taminay, ataovy matsiaro ny 10 taona nitoriana ny filazantsara nanabiazana anay tamin'ny alalan'izao ray aman-dreny zao. Jesosy io, androany eto amin'ity toerana ity, raha mandiny tena zay Jesosy, indraindray ohatra ny lasa saina manao hoe tena tafatoetra ao anatinay tokoa ve ny afatra, ny fanabeazana, ny finoana zay nitezana anay teto anatin'izao fiangonana zao. Fa indraindray anay zay mierikerike, indraindray anay zay mety manadino hoe, indraindray zay rehefa sendra ny ady sarotra, rehefa mandalo olana, mandalo tebiteby sy fanahina eo anivo ny fiarahamonina ao anatin'ny firenena, hadinonay na dia mivavaka sy miantoraka aminao azy. Tsy fampianarana nomena anay zany, tsy fitezana nomena anay zany, fa ny fitezana sy ny fampianarana zay nomenao anay tamin'ny alalan'izao mpanomponao zao, dia natonga anay tsy hiova fa hijoro lehilahy lehibe, ho vehivavy lehibe ao anatin'ny fanarahana anao, ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo zao, araka ny teninao hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Raha mitodika aminao ary zay androany Jesosy, mangataka ny famindram-po aminao androany eto amin'ity toerana ity, fanonitra zay Jesosy, hiezaka ny anonitra zay mety tsy vitanay teo anatin'ny asa fanompona, hiezaka ny anaraka zay fampianarana nyzaraina taminay nefa tsy niainanay, hiezaka zay Jesosy manomboka androany ao anatin'izao fahatserovana amin'ny 15 taona nitoriana ny filazantsara tamin'ny alalan'izao ray aman-dreny zao, mba tsy rarak'ilo mbe antoa na nandalo fotsiny teo rano raraka teo amin'ny lamosiny gana ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana taminay, fa mba iorona sy amaka eo an'ny fiainanay, mba hanananay fiainana, tsy ny fiainana ara-panahy ihany, fa ny fiainana ara-nofo koa, satria ianao nefa niteny fa manana lalana heverana anay
tetikasa programa tsara lafatra ianao araka ny tenina hoe manana lalana iverana anao aho dia lalana hitondra fiadanana fatsiloza. Jesosy eo manatona anao ny vahoakanao androany, mandady lahanty apototry ny azo fijalianao, mangataka ny famindram-po, mangataka ny famelan-kelo ka Jesosy, fa olona efa niodina teo anatrehanao, nanao tsinitsinina ny anaranao. Androany eto amin'ity toerana ity miangavy anao aho, hijery ny sadabilio ianao, vangio ny sadabilio Jesosy, ampatsahivo azy ny asa tsy vita nandritra ny taona maro. Vangio ny sadabilio Jesosy, ampatsahivo azy ny fahotana tokony ny elany ka tsy nahitany ny tavanao. Hay, patsahivo azy androany le mbola vato misakana, efitra rindrina mampisaraka azy aminao, mahatonga anao tsy handrotsaka ny are-pasoavana zay efa nomaninao azy. Hivavaka aminao izy, miangavy anao mba hiaino ny fitarainany ianao, raha mangataka ny famindram-po, famelana aminao amin'izao ora sy fotoana izao izy. Eninao zany vavaka zany Jesosy, nisaky ny dabilio androany eto amin'ity toerana ity. Eninao zany toloko ao anatin'ny fony zany, fa mba te hiova hanatanteraka ny sitraponao, mba ho te olo mba hovao, volombelonao araka ny baikonao Jesosy, manao hoe mitsangana amin'izay ry zanaka FPVM, mitsangana amin'izay, miazava amin'izay, fa ny voninahitry Jehova nefa miposaka aminao hoe ny aizina manarina ny tany, fa ny voninahitra efa miposaka aminao. Jesosy eo misaotra fa mamindra fotoko ianao, manome an'izany toky sy fanantenana zany, fa na inona tsy famendrena tsy fantanteranay dia mbola miteny aminay ianao manao hoe na dia tahaka ny zaky aza anay fahotanao io hoe, na dia tahaka ny zaky aza anay tsy finonao io, tsy fanaranao io, hanio ho dioviko, ho sasako ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Misaotra Jesosy, misaotra no fitiavana sy ny famindram-po lehibe zay mbola homena ho anay zany, ary zany mahatonga anay mbola hifaly hitotorebika tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova elo ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra Resito mpanao lanitra sy ny tany any, mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony tompony zay nitorotoroana tany fanamasina, peraka Maria Virginy sy ara-porotipro mbona tamin'ny azo fijaliana matika nalevy nisandry tany amin'ny Venesia, sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra mitantra mipetraka kavan'Andriamanitra Resito avy any viny tsara mivela sy ny maty. Mino fanahy masina fiambona manasina manera an'izao tontolo izao, fiambon'ny olona masina, ny famelan-keloko, fisangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Esambatra Jesosy raha miaraka aminao. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana.
zaho dia tonga eo amin'ny fotoantsika riavana anatanterahana ny rakitra na ny fanomezana androany eto amin'ity toerana ity dia ataovy zay mba azonao atao zay mba azonao atao fahatserovana fanohanana n'izao ray aman-dreny zao ao anatin'izao fankalazana fa 50 taona zao dia ny mbola velona izy men'Andriamanitra tombonandro dia samy mba ezakitsika tsirairay avy ao anatin'izany fanohanana zany mba hananany fifaliana ao anatin'ny asa fanompoana zay ny antsoin'Andriamanitra azy ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra dia misy zanatsika zay anatanteraka hira ao anatin'izany dia rotsy ny avo aizy izy dia izy zany anatanteraka hira ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra zay ataontsika eto amin'ity toerana ity apatsahivana zany fa ny rakitra androany zany dia rakitra iray ihany mpane iray ihany zany no mandeha eny amintsika eny efa nandalo teo daholo reo fahoriana sy fijaly fataontsy mataitra intsonja fantrana sy tsy fisina fizamboly toia mijoro atrana satria ny Andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izah na inoky dona na inoky atra izao mboly traka na isesisesy ameliay azany ady izao efa satra ny afony fenoko tsy ho fatintsony fa iredareda ho porofo izany izao de mpanompo efa vita sedra lasa nandao ihany ko ireo olo nakaiky ny fo no isorina tamiko avoko zay kely mba fananako izao mboly tia mijoro atrana satria ny Andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izah na inoky dona na inoky atra izao mboly traka na isesisesy ameliay azany ady izao efa satra ny afony fenoko tsy ho fatintsony fa iredareda ho porofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na inony dona na inoky atra zao mboly traka na isesisesy ameliay azany ady izao efa satra ny afony fenoko tsy ho fatintsony fa iredareda ho porofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra kanino nino nangeja
vita sedra na ino que dona na ino que age zambulitraka na isesisesi ameliaya saniati sawe fasatra o puro fuizan fisal de pano e fa vida sedra e fa vida sedra e fa vida sedra Melony anloran'ny rakitra dia misy manao rakim-pisaoranty arabaina nahatratra ny fahadimapolo taona nampitandrina anao dia Jesosy tompany hitay anao sy ny akonanao ao anatin'ny asa fanompona dia ho ela velona tranany ianao. Misy fanontaniana ngambo ty fanontaniana ity afaka miresaka kely an-dady anao rehefa avy eo dia resaka nofo izy dia mba andro anankiray lehibe ny androandroany dia afaka manatona azy ianao rehefa avy eo. Vola 3 alina ariary atolotra ho an'ny dada ao anatin'izao taonjobily zao dia mahereza Andriamanitra mbomba sampahery anao. Tonga ny fotoana izay anolorantsika ny fanatitra dia hitsangantsika tsirairay avy anolotra ny fanatitra ho an'ny tompo. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Petraka ny fiangonana. Faly miarahaba dada sy mama, natratra ny 50 taona ny tandremana. Raha ny hira teo dia mpanompo efa vita sedra tokoa dada sy mama sady zany. Ndao itsika hitehaka mafy be ao fiarabana ny reto ray mandrenitsika reto ataovy mafy be tehaka 50 taona zany entsika hiarabana ny ray mandrenitsika natratra an'izany. Ny voninahitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra koa ray aman-dreny rehetra
ato anatin'ny sahany FPVM ho atsika mpiara-mivavaka rehetra mpanompon'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana fanokafana ny 50 taona nitandreman'ny dada sy mama izao. Ny fandaharan'ny fotoanantsika no lazaiko amintsika eto androany, nefa mialohany izany dia tsara ny mampafantatra atsika ny momba ny hira faneva, ny mikasika ny logo ary ny teny faneva. Ny hira faneva ny 50 taona izay nofidiana ary ny tenen'ny dada sy mama, dia ny hira izay natao novetesitsika teo dia ny fararano fiotazana ihany no hira faneva 50 taona. Ny teny faneva kosa ny teny faneva kosa dia araka izay efa notorian'ny pasteur teo dia ny ao amin'ny tantara faharoa toko fahasivy tapany be no teny faneva ny 50 taona ampitoetra azy mandrakizay. Ny tsangam-bato ny 50 taona kosa izay ezaka ho tanterahantsika zanaky dada sy mama rehetra dia ny famitana ny trano izay efa naorintsika ho anazy zany dia ny trano no tsangam-bato ny 50 taona nitandreman'ny dada sy mama. Ny momba ny logo kosa dia androany no ataontsika ny fanolorana ho an'ireo 3 voalohany tamin'ny fifaninanana logo izay nitanterahana zany dia ho atolotritsika rehefa ao arinan'ny fandraisam-pitenenana. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika ny amin'ny androany ny rapitso ary hatramin'ny alahady izay anokafantsika n'izao 50 taona nitandreman'ireto ray aman-drenitsika ireto izany. Ao anatin'izao fotoam-pivavahana ho tanterahantsika izao, rehefa vita ny fanazavako ny programantsika dia misy ny fandraisana fitenenana mifandimby ho tanterahan'ireo entité rehetra ato anatin'ny sahany FPVM. Noho ny fandrosoan'ny fotoana dia angatantsika mba mitina ny fiarabana ho tanterahana izay ho atao amin'ireo ray aman-drenitsika ireo. Ao aorianan'io dia hisy ny fiarabana ho an'ireo 3 voalohany nahazo ny logo, ary rehefa avy eo tsika rehetra dia hiaraka anaraka ao anatin'ny orona tsara nofitinina izany tantara ny aina ny dada sy mama nandritra ny 50 taona izany. Rehefa vita izay vita ny fotoam-pivavahana rehetra ato ambany dia hiakatra any ambony ho tarihan'ny dada sy mama isika hanokatra ny fampisehoana mivelatra any amin'ny rihana faha-efatra. Mandritra ny tontolo andro ao aorianany fisokafan'io no varotana ilay boky miteny amin'ny nofy Andriamanitra édition fahatelo, ary amin'ny 4 ariva anoany no hiditra ao anatin'ny kolisy indray ireo ray aman-drenitsika ireo izay ho arahana avy hatrany amin'ny fiderana lehibe ny tapakandro ariva. Ny rampitso kosa mandritra ny maraina tontolo dia mbola isy hatrany ny fahafahany rehetra mandeha mijery ny exposition ao amin'ny 4e étage, fa manomboka amin'ny 3 ora ariva kosa ny takariva mpitahina anasalandreo rehetra notahina manokana mba hanatrika an'izany fotoana izany. Ny amin'ny alahady manomboka amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora fotoam-pivavahana lehibe mivantsana avy eto amin'ny FPV Mafobe, hoarana mivantsana any amin'ny tambanjotra serasera maro, ary andraisan'ny sampana eto anivon'ny taninanandrano anjara izany ary ny tapakandro ariva kosa no anasana ny ivelany rehetrarehetra miaraka amin'ireo rehetra eto amin'ny Foibe ihany reo any amin'ny fitandremana nefa any amin'ny faritra lavitra maro samihafa efa misy ny ho avy ny fotoam-pivavahana ho tanterahana eto ary ny hira ao anatin'izany dia ny sampana ivelany ny eto amin'ny taninanandrano. Toy izay tompoko raha fitinina fohifohy ny fandaharana sy ny programa mandritra n'izao 3 andro fanokafana ny 50 taona ny dada sy mama izao. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana fandraisana fitenenana.
isa fararantapio ny animama fararano-bahoaka ny efiarivo fa ny antsika eto amin'ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara kosa fararano fiotazana fisaorana lehibe no atolotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahavitanany tapany voalohany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, sambatra raha samy azo hono ny ambiaty fa nahazo toa tamin'Andriamanitra ho famantaran-taona. Sambatra samy zava-maniry ny maitso ririnina fa fahavaratra amin'ny salahamy maro ririnina ny tombon-dainy. Fa sambatra raha samy sambatra kosa isika nahatratra izao andro iray toazato izao, fotoam-bola mena ho an'ny iray aman-dreny dada Arandrenatoandro Jean Joseph Famivady izay arabaina manokana tompoko. Koa manao azafady aminareo manatrika etony izahay raha andray fitenenana. Ianareo manko no tony ampingy aram-bola mena, raha mitraka voninahitry ny lanitra, ary raha miondrika fahazavan'ny tany. Arahaba tompoko lahy, salanitra manimanitra tompoko vavy. Izay ary no ela fa adidin'ny tongotra hono no mandeha, adidin'ny tanana no mandray, adidin'ny sofina no miaino adidin'ny orona no manim-bolo, ary adidin'ny vava kosa no miteny. Koa tonga eo amin'ireo fandraisam-pitenenana maro samihafa sika izao amin'izao asaramanitra izao. Ny Andriamantsika moa no tompony filaminana, ka toy izao no fandaminana ireo izay andray anjara fitenenana. Manomboka izany ny Ramatoa Rakotondrabenja Vonitsoa Fara, présidente ny komitin'ny fananganana, manaraka azy ao ny solontenan'ny fianakaviana Andriamatoa Randrenatoandro Jean Rodolphe, ny tonian'ny fiangonana Andriamatoa Rakotomamonjy Herman, ary ao aorian'izay ny solontenan'ny 3FM Pastera Andriantsotaina, manaraka azy ao ny solontenan'ny sekoly biblika Pastora Rakotomalala Benaivo, ao aorianany ny solontenan'ny fifoazana Ramatoa Rabetafika Lora, ary ny mpitambola Andriamatoa Rajaonary Mamijatovo dia faranan'ny ray aman-dreny sady mpamilany lehibe no mpanorina ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara, dada Randrenatoandro Jean Joseph. Ankehitriny ary dia asaina ampanajana Ramatoa Rakotondrabenja Vonitsoa Fara andray ny fitenenana. Dada sy mama, 10 taona nitandremana, raha ijoro izay zanaka ankehitriny, vitsivitsy no mihoatra ny 10, fa ny ankabatsahanay dia latsaky ny 10, fa ny firaritso iombonanay amin'ny anaran'ny komity ny fankalazana ny 10 taona amin'ny anaranay rehetra no miarahaba anareo ho tahian'Andriamanitra mandrakarivany aefa be eo amin'ny asan'ny tompo, ary izay zanaka kosa mba ho modely nareo ray aman-dreny ka mba hanaraka an'izany andeha izotra mandrakariva amin'ny lalana izay nalehanareo. Misy ny mafy, misy ny sarotra, nefa nitsapanay dia tsy nanary anareo Jesosy, faly koa izay zanaka fa ninninona mety ho lalovanay hoe feon'i Jesosy araka aminay. Hitahinareo mandrakarivany ny tompo ombanareo ary amin'ny izay rehetra fantany fa mahasoa sy sahaza ho anareo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Mirary soa dada sy mama menakavy. Asaina ampanajana ary tompoko ny solontenan'ny fianakaviana Andriamatoa Randrianatoandro Jean Rodolphe andray ny fitenenana.
homena ampanajana an'Andriamatoa tony an'ny fiangonana Andriamatoa Rakotomamonjy Hermanina ny fandraisam-pitenenana tompoko. Eny tompoko, mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ry hava malala, andro raha ingeza be tokoa ty andro an'io ty. Andro malaza ho ny fiteny ao anatin'ny soratra masina. Ary dia izany indrindra ny antony mahavory antsika rehetrarehetra eto ny amin'izany hoe fahatratrarana izany hoe 50 taona nitoriana filazantsara izany, ny tandremana izao ray aman-drenitsika izao dia izy mivady zava-dehibe amin'ny fiangonana izany, zava-dehibe amin'ny finoana koa izany, satria nahoana tsy misy tahaka an'izany ao anatin'izany atao hoe siekla atsasany izany dia tena fotoana natokany mihitsy hanompoana an'Andriamanitra mba dinivika ny fiainantsika tsirairay avy ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fotoana kely jerevy ny mpanompon'Andriamanitra firy izay nefa ny vily lalana, nefa ny emotra. Fa izao ray aman-drenitsika izao ireo ray aman-dreny izy mivady ireo 50 taona tsy mba niemotra mihitsy fa vao mainka ny fikotra tamin'Andriamanitra tao anatin'ny lalana izay nitondran'Andriamanitra azy. Ary jereo fa botrabotra mahafinaritra raha olona ataoko hoe mitovy taona 50 taona na 70 taona tsy mbola mihoatra azy mihitsy izany natao hoe fitahian'Andriamanitra, izany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka izany ny ara-pana ianareo mivady dada, lehibe ny fitantanan'Andriamanitra anareo, tena lehibe ary tena profo mitohaka amin'ny tendany mihitsy, satria ny olona manompo an'Andriamanitra tsy matimaty foana fa tena vao mainka mivelatra ao anatin'ny finoana rehetrarehetra. Ary dia izany nampahirezana anareo mivady aza miemotra mihitsy, aza miemotra fa izay fiangonana eo arinanareo foana manaraka ny teninareo izay ampitain'Andriamanitra aminareo fa zava-dehibe izany. Ahoana ho ny soratra masina nge? Andriamanitra fa ny teny aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Misy ozy mpanompo anankiray mibebaka fifaliana be any an-danitra. Maika fa misy mpanompon'Andriamanitra izay nahatratra an'izany 50 taona nanompoana izany, vaky ny lanitra vaky ny lanitra tehaka mafy tena vaky ny lanitra. Fa dia makasitraka tompoko ho fampahirezana tompoko dia izao mirary soa anareo izay, tena mirary soa anareo aefa be amin'ny asa amin'ny tompo satria izany ny fitianan'Andriamanitra anareo. Hoy ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Isaia toko faha 2 amaranako ny teniko sahady andiny ny fahaenina. Ahoana izy ny tenin'ny soratra masina? Izaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana. Tena ninina mihitsy Andriamanitra hoe za mihitsy ange niantso an'io, za mihitsy niantso an'io, ary zany tena namelona an'io, ary zany nanome anareo an'io sy nitantana ny tananao, tena nitantana anao izy dada sy mama, ary hiaro anao ao ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa ho aminareo ny izany tenin'Andriamanitra izany. Sotra ko. Dia ankehitriny dia omena ny pasteur Ratina Rivson Sacha ny fandraisam-pitenenana izay solotenan'ny fiangonana avy any ivelany. Andro lehibe androany ry havana iraisan'ny mpino rehetra eran-tany, ary tsy gaga tsika ry havana raha ohatra ka atao hoe izany fankalazana 50 taona izany dia ao anatin'izany dodolo ny zanaka rehetrarehetra maneran-tany.
entsika matetika foana zany zanaka maneran-tany zany io dada sy mama matoa nisy zany a miparitaka eran-tany dia noho ianareo mifady ray aman-dreny tena tia zanaka mikolokolo na mpianatra mitarika tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fahendrena voaray daholo ny afatra dada sy mama tsarovo mandrakariva fa tsy adala kory a ny zanakareo na dia saratsara kara eran'izao tontolo zao voatentsika matetika moa ny hoe eran-tany izavo moa zany eran-tany zany any Paris any zao dia misy fiangonana anankidimy ao Paris ville ao France zany a ao zany hoe fahasoavana Charenton Jerusalema vaovao a Vatolampy famonjena Boasia fitahiana Orléans Argenteuil culte français ary culte koa a malagasy dia misy koa any Bordeaux zay misy any pasteur Dody moa zany misy any Nantes misy any Marseille anankoroa ny any Marseille misy any pasteur Vololona sy tsy tadidiko le anarany teo fa mialatsiny misy any Belgique zay efa nitsokafana efa mandeha tsara mihitsy zany any Allemagne misy koa any Canada zay vao natana dada zay mandadada tamin'ny heritaona misy any Québec misy any Montréal any Chicoutimi koa misy matetika indraindray fa tsy hoe isanaky ny alady akory misy ny any Maurice misy ny any La Réunion ary efa isokatra koa efa misy ny namana any Dubai efa be dia be zay ity pasteur mbola tsy afaka manao tena vavaka be dia be any Dubai zany a incroyable zany ary any Brésil koa zay nanafatra amin'ny tena nefa tsy afaka moa satria tsy afaka makao Frantsa noho ny amin'ny ty coronavirus ty dia tsy navelany dadana andeha ka ry afaka malala paritaka zany zanakareo zany sambatra tompoko izay rehetra ny ampitan-dranomasina raha mbola mangataka azo atao dia mba omeny Jesosy mandrakariva fahasalamana ny ianareo mivady ary mbola hitsiditsidika ny any any satria mangetaeta ny eny any dia misaotra tompoko ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra rery any amen. Omenam-panajana any pastera Andriantsotaina solotenan'ny 3FM ny fandraisam-pitenenana tompoko. Pastera Jomala Rajomala Jaonarson ao amin'ny kanana vaovao. Entoviko mialatsiny fa pasteur président tahina ny tokony hoeto fa nisy dia tsy maintsy nalehan'ny maika dia lasa izy ka nametraka fitenenana taminay zay tavela teo ka dia zany no andraisako ny fitenenana eto dia hialantsiny betsaka mialoha. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra amin'ity vanim-potoan-dehibe manana ny tantarany ato anatin'ny FPVM ity. Misaotra azy sika fa niazo ny vanon-kolakana hony ny tanina ny rieny ny tsara matoa roborobo tahaka izao ny FPVM dia ny fiezahana fikelezanaina ny vavaka ataonareo mivady no anton'izao mianaka eran-tany mihitsy ny FPVM amin'izao fotoan'izao ka dia isaorana anareo mivady koa izany asa zany satria mitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia miarahaba anareo zahay ry dada sy neny tratry izao fotoana lehibe zao raha ny fitenenana moa dia ohatrany tsy alaza ny fisorana fankasitrahana anareo ary ny fiarabana ihany koa zay atao anareo satria lehibe loatra ty asa apetraky ny tompo aminareo era olo izao ka dia ny tompo no anolo-tsaina anome fahendrena anareo
avitanareo ny andraikitra zay apetraky ny tompo aminareo. Ny manaraka izany a dia firariana ho ny zanaky ny FPVM rehetra mba hankato andray ampiatra iaina zay rehetra lazainy Jesosy aminareo vady, mba hatanteraka izay aniriny Jesosy ity FPVM ity, ary hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ka nanorenana izao fiangonana izao. Ka ataonay ao amin'ny 3FM ho zava-dehibe loatra ny asa entinareo amin'izao fiangonana izao. Ka hoy izahay ao fanomezany tokony menay anareo amin'ny fiaraha-miasa fa mbola vonony zay rehetra hiara-miasa aminareo mivady amin'ny fandaminana izay mety ho koronta, fandrindrana zay tokony harindra atao anatiny ty sahany FPVM ity. Ka matokianareo fa vonina hiara-miasa aminareo izahay ao amin'ny 3FM. Ny firarin-tsoa atolotray anareo mivady dada sy mama dia ao amin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, 1 tapany B ka hatramin'ny 9 tapany A. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray masiny Israely mpamonjy ianao. Ho tanterahan'ny tompony izany teny zany, ka ho ampiny amin'ilay teny hoe ho vokisako fahaela velona izy. Amen. Asaina ampanajana ary toboko andray fitenenana ny solotenan'ny sekoly biblika Pastera Rakotomalala Benaivo. Ary nava-malala rehetra amin'ny tompo amintsika rehetra amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonantsika. Andro 50 ny taona jobily lehibe tsarovan'ny fiangonana FPVM ny amin'ny asa fitoriana, ny amin'ny asa fitandremana nataony izao ray aman-dreny izao sy ny ankohonany dia idada Arandrenatoandro Jean Joseph. Raha amin'ny taonan'ny olona ny 50 taona dia everina mandroso amin'ny atao hoe fanterana, fa amin'ny asa fitoriana ny 50 ny asa fitoriana dia fanambarana sy filazana ny amin'ny hoe fahamatorana indrindra antom-panahy ary rariny raha mpitondraina tokoa ny anarana hoe mpaminany lehibe. Zany ray aman-dreny zany, satria tsy firy ny mahatratra an'izany hoe 50 taona ny asa fitoriana zany. 5 taona ry atsika, 5 teo amin'ny sehatry ny asa fitoriana, 9 taona, fa ny 50 taona mihoatra dia avitsiana izany.
ary tombondahany ananantsika fiangonana FPVM ny anomezan'Andriamanitra tombonandro ho an'izao ray aman-dreny izao ary dia isika rehetra mbola hivavaka ho azy mandrakariva mbola anomezan'Andriamanitra azy ny 50 taona manaraka araka ny teniny tamin'ny Abrahama koa hoe ho ela velona ianao ary tena ho amin'ny fiadanana no amakivakinao ny fahanteranao dia ho tanteraka aminareo mivady ny izany ny zavatra anankiray izy tiako asongadina ao anatin'ity 50 taona ny asa fitoriana izay tanterahan'ny ray aman-dreny ity dia ny anarany hoe Josefa. Ao amin'ny anarana hoe Josefa dia misy fakateny izay midika amin'ny teny malagasy hoe ilay narovan'i Jehova tahaka ny Zefania. Midika ny hoe Zefania dia hoe nafenin'Andriamanitra na navotany Jehova. Dia ho tahaka izay tokoa ane ary mino amin'ny fihavantanteran'Andriamanitra zany satria maro ny rehefa promotion niaraka taminy fa efa tsy hita fa izy dia mbola mijoro. Faharoa manarakaraka izay dia ho antsika fiangonana rehetra izay ny tantanany sy ny vimbininy. Ny atao fiangonana Salama Riavana ary ny atao fiangonana Mandroso dia ny fiangonana mahavita mitory amin'ny anivelany maneran-tany araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho vavolombeloko ianareo hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary zany no mahasoan'ny ray aman-dreny ka nanangana ny sekoly biblika mba hahafahana manatanteraka izany satria ny asa fitoriana dia tsy vita ny tendrom-po ary tsy vita ny hafanam-po fotsiny fa ilaina ny mianatra, ilaina ny mandalina izay teolojia napetraky ny tompo tao amin'io ray aman-dreny io ka tsy mba hoe nakatahaka fa nampiseho ary naneo ny maha izy azy. Ka ny teolojia ny FPVM dia mifototra amin'ny fampianarany dada ray aman-dreny dada Randrenatoandro fa tsy nalaina tahaka tamin'ny tary na tamin'ny tatsy ary dia izany no isin'ireo pasteur marobe izay efa manodidina ny 700 izy amin'izao fotoana izao tamin'ireo promotion izay 320 nanomboka tamin'ny 7 izay nitsangana ny sekoly biblika. Tao alohan'izay nisy promotion anakoroa ngezabe nakoatra amin'ny promotion spéciale izay tao anatin'ny fikatonana reny moa ary reny promotion reny dia mbola any am-perinasa ihany koa izay melipatrana manerana an'izao tontolo izao. Ka mino ary mino fa ho izany ny fifalian'ny ray aman-dreny dia mahita n'izany fivelarany asa fitoriana ny filazantsara zany. Ka dia ho tanteraka aminareo ane ry dada sy mama ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ho mandrakizay. Dia ho aminareo ane ny tompo ho amin'ny fiangonana ny fahasoavana rehetra. Amen. Asaina mpanajana ary tompoko ny solotenan'ny fivoazana pastera Rabetafika Lora. Andray fitenenana. Ny voalohateny amin'ny andro lehibe androantsy dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe indrindra.
ny amin'ny nitondrany zao mpanompon'Andriamanitra zao 50 taona nitondrana ny fiangonana nitandremana ary nanekena ny antson'ny tompo nataon'izy mivady misaotra an'Andriamanitra lehibe koa nanomezany azy mivady hanao zany hiraka hitondra antsika mba handovatsika ny fiainana mandrakizay Jesosy le mpiandro lehibe mpiandro ondry lehibe fa Jesosy koa nanendry andandarany atoandro mivady ho mpiandro lehibe ety amin'izao tontolo zao hitoro ny filazantsara amintsika rehetra manomboka amintsika FPVM ho tsarovana zany 50 taona ny antsony Jesosy azy amin'izany asa fitoriana lehibe zany ka dia miarahaba anareo mivady ny fifoazana ray manontolo zanaky ny fifoazana zanakao ny mpiandro rehetra dadarandrena atoandro 50 taona nanaovanao ny asa fifoazana zay ny tena marina 50 taona ny antsony Jesosy azy tena hitoro marina zany fifoazana ny asa fifoazana namoa antsika rehetrarehetra ary eto dia te hanambara dada sy mama fa raha ny marina dia tena ny akamaroany dia tsy nahay ny vavaka tsy nalala zany Jesosy zany fa rehefa tonga nareo tamin'izany fotoana zany nitoro ny filazantsara amin'ny fifoazana namoazany Jesosy ianao tena mivantana dia nalala ny Jesosy ny akamaroan'ny olona rehetra manerana n'izao tontolo zao tsaroko 30 taona lasa dada tany Andravoahangy fivavahana ambara amintsika rehetra fa nisy demoniaka ary zay nanambarana voalohany indrindra tsy nanambarana voalohany fa tena nafantarina hoe tena asa fifoazana nataony dadarandrena atoandro na ny rany azy tamin'ity fiangonana ety amin'izao tontolo zao nisy demoniaka anankiray tao Andravoahangy fivavahana ny sakanany dekona tsy navelany hiditra fa mitabataba ao am-piangonana fa nitsangana kosa dada tamin'izany fotoana zany andro alarobia aza roany izy aza voaka izy fa aloha izy iaina aloha izy eo fa lazaiko anao herinandro taorianan'izay larobia herin'iny ny tonga ny joro vavolombelona lay demoniaka hoe izy zany pastera nandrena atoandro zany fa zany nitondra teto amin'ity fiangonana ity na sitrany zany demoniaka zany herinandro fotsiny tamin'izany fotoana zany ry avako malala ry zanaky ny fifoazana ry zanaky dada sy mama zava-dehibe amintsika FPVM fananana azy mivady nanaiky zany antso ny tompo hitondra zao fifoazana FPVM zao ary eto aty hanambara amintsika rehetrarehetra fa vao tsy ela dia nisy mpitandrina amintsika nentin'i Jesosy tany an-danitra ary mbola nanamafy Jesosy ny teny tamin'izany mpanompon'Andriamanitra zany pastera hiraka ato amintsika nilaza hoe zao fifoazana FPVM zao mbola asiko hitoro ny filazantsara manerana n'izao tontolo zao amonjy fanan'olona maro ety amin'izao tontolo zao mba handovan'ny olona rehetra ny fiainana mandrakizay ka dia faly zay dada sy mama manana anareo ray reny nampiandranay ny vavaka nampiandranay ny asa lehibe naseho an Jesosy taminao ary nampitanao anay zanaka rehetrarehetra ka dia miraro soa dada sy mama ny fiadanana ane ho amin'ny andronareo rehetrarehetra ary nitsodra andro omenay amin'izao andro lehibe zao dia ho hitantsika eo amin'ny Deutéronomia 7:30 ny 9:12 hosolohintsika hoe dada randrena atoandro le amin'le hoe ny amin'ny Benjamina dia ovakitsika zany Deutéronomia 7:30 ny 9:12 mbola hoarovan'Andriamanitra ary Jesosy mihitsy fa malala an Jesosy eo imasony ianao dada sy mama Deutéronomia 7:30 ny 9:12 voasoratra manao hoe ary ny amin'ny dada randrena atoandro dia hoy izy ny malala an Jehova olona fa izay eo aminy dia halofa ny mandrakariva ary ho babeny ho eo an-damosiny ary ry amin'ny
5:20 dia milaza Jesosy hoe ary famatra amin'ny andronao ny fiadananao dia mirary faelavelona mandrakizay iara-dalana aminay dadarandrena toandro mivady iara-iasitsika ary ho an'ny fiangonana rehetra ny fifoazana mpiandro rehetrarehetra za tsy niteny hoe ny pastera niraka fa ny atsika moa mpiandro aloha vo pastera zay vo iraka ka dia zao mba rahantsika ny finoany zao raha aman-dreny zao afitantsika ny asa fiazakazana miaraka amin'ny dadarandrena toandro ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any sotra. Dia omena ampanajana an'Andriamatoa Rajaonarimamy-Jatovo mpitambolan'ny fiangonana ny fitenenana manaraka tompoko. Ho voninahitra Andriamanitra rery ihany ny amin'izao andro lehibe anokafantsika ny amin'ny fankalazana ny 50 taona na ampitandrina amin'ny dada pasteur Andianatrandro Josefa mivady izao 50 taona demi siècle fotoana lehibe zany ary raha atao ny sokady tsotsotra dia atao hoe nisy vanim-potoana anakiroa na telo azo izarana ana ampitandrina an'izao ray aman-drenitsika zao. Tao ny fotoana izay nitondrany teny Ambohidratsimo, tao ihany koa ny fotoana izay nitondrany tao Andranovaky fivavahana, ary ny vanim-potoana farany izay mbola lalovantsika amin'izao dia ny tondrany antsika ato anatin'izao FPVM, fiangonana FPVM izao. Raha jerena ireo vanim-potoana izay nilalovana dia tanteraka tokoa ilay hira teo, fa dia nandalo lalatsarotra, nandalo fisejana, nandalo olana maro samihafa, kanefa araka ny tononkiratsika vita sa tsy vita? Vita ihany izay. Ary ny andro mba tena tsaroko, anisany hoe tena nampitomany dia tamin'ny fotoana izay nialana tao amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana mialatsiny manonona anarana fiangonana. Fa nitomanitsika tamin'izany fa hoe hoesorina ny ray aman-dreny. Dia mampatsiaro tokoa zany le tantara ny Abrahama raha niteny tamin'i Jehovah Andriamanitra nialany tao amin'ny tany Ora izay Iraka ankehitriny. Laza Jehovah Andriamanitra hoe miala amin'io taninao io ary makanesa any amin'ny tany izay omeko anao, ny tany Kanana na ny Israely ankehitriny. Fa nalahelo hiala amin'izany tany zany ny Abrahama, kanefa rehefa zay ny baikon'Andriamanitra dia nitaterahana. Ary ny fampanantenana nomeny Jehovah Andriamanitra tao amin'io tany Kanana io izay tany tondra jonono sy tantely dia nilazany ihany koa fa nitarana ny ataony mitovy amin'inona hono? Isan'ny fasika. Tanteraka soamantsara zany. Ary tsy tamin'ny andron'ny Abrahama ihany fa ankehitriny tamin'ny alalan'ny reto ray aman-drenitsika reto dia naniry ohatrany ahoana ny zanaky ny FPVM rehetra? Maniry tahaka ny anana, mielipatrana maneran-tany araka ny efa voalaza teo aloha. Dada sy mama, miarahaba anareo mivady ny FPVM rehetra izay isoloko teny eto ny Brofobe. Ny tenin'Andriamanitra izay mba atao hoe cadeau mba iarahantsika rehetra zanaka mamaky iangaviako ampanajana sika rehetra dia niaraka amin'ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Daniel izay omentsika ny reto ray aman-dreny reto Daniel 2:20 dia ny 9:7 ary raha mety ry havana dia mba hiara hitsangany sika rehetra mba hamaky an'izany teny zany omena ny reto ray aman-dreny izay nomena Andriamanitra ny fahendrena nitondrana atsika rehetra izay hovakitsika mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zay endry dia amirapira za toy ny famirapiratsy ny lanitra ary zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrak'izay doria. Amen.
ho anareo dada sy mama zany teny zany ianareo tokoa lay mirapiratra ary ho kitana mandrak'izay doria ary amijery zao altara zao tsika na ny décoration rehetra dia ohatra nefa mieritreritra sady hoe tsy ety an-tany fa ohatra ny aizy tsika ohatra ny any an-danitra efa misantatra sady ny any an-danitra ka ny fahitana anareo ray aman-dreny zao dia ero anay tokoa ny fisejana zay ny lalovanareo rehetra dia lasa fianarana ao anay ka rehefa misy zavatra mafy zay tsy maintsy lalovany reto zanakareo reto dia mahatsiary hoe ny ray aman-dreninay zay nan'olokolo anay ra-panahy rehetra niatrika an'izany vita ihany ka ho anay zanaka rehetra rehefa misy ny seja misy ny olana maro samihafa dia tsy maintsy vita ihany koa ny anarany ary zany rehetra zany dia ho any zanaky ny FPVM rehetra maneran-tany ka dia ny voninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany dia mipetraka isika rehetra dia ny teny farany mba tena hoe mba mifaniriny izy mivady ireo ange reo ray aman-drenitsika ireo amin'ny anatin'izao fa 50 taona zao ho anay brofo be manokana dia manentana atsika rehetra efa voalaza ny filohan'ny komity teo ny hoe nisy ny tsangam-bato ny amin'izany trano ometsika anyreto ray aman-drenitsika reto mba samy anao zay vitatsika sika rehetra mba tsy hitsangamenatra raha mihoatra amin'ny fiangonana hafa rehetra fa dia ometsika farany zay vitatsika reto ray aman-dreny reto mba ho voninahitra n'izao fiangonatsika FPVM zao dia ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny boky ny oabolana moa dia ho atsika rehetra hoe amin'ny oabolana zay nisoratany Solomona mpanjaka ao amin'ny oabolana 10 hoe ny zanaka enjony dia mafaly an'izy mafaly ny rainy fa ny zaza-dala kosa mampalahelo ny reny ka dia mba ho zaza enjy daholo sika rehetrarehetra mba ho fifaliana ho an'izao ray aman-dreny zao ny fananana atsika rehetra zanaka ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Izao sika dia andray an'i Andriamatoa Ramarsona andray fitenenana ety solotenan'ny fianakaviana. Fatto tenenana satria tsy nanomana mihitsy ny teny amin'izao toerana izao zao fotoana izao kanefa noho ny fangatahany dada dia mandray na dia teo teny ray mbava aza no azo lazaina eto ny tenako dia atao hoe niara natrery ambony tamin'ny teny ambony niara tamin'ny data zao ano isan'ny diakona voalohany nyraisin'ny voalohany isan'ny fanokana diakona nyraisin'ny voalohany tamin'izy tonga tao an-dravany fivavahana ary dia mbola miaraka hatramin'izao raha nisy ny fandrosoan'ny fiangonana teo an-dravohangy nisy ny firoborobon'ny fiangonana teo an-dravohangy fivavahana nisy ireo fialonan'ireo rahalahy mpitandrina fialana tsiny raha miteny an'izany aho satria maro tamin'ireo vahoaka amin'ireo fiangonana eto Antananarivo no tonga milahatra iniditra fidirana indroy telo ao an-dravohangy fivavahana miaraka amin'ny fiangonana tany ka tsy dia mahagaga akory raha ohatra tamin'izany fotoana izany hoe nanana fialonana an'izao ray aman-dreny zao izy koa dia nipitiro tamin'izany fotoana izany mitondra tao amin'ny FJKM dia natao hoe
tamindra toerana azy any ambanivohitra any asa ray zay fitadiako dada tamindra toerana azy zao any ambanivohitra tany nefa kosa tsy nanaiky ny fiangonana ary dia farany moa dia zao voatery nidina tsotra an-tanàna ny rano zao ary tanàna ny rano zany a dia tanàna ny rano tokoa ny teto e tanàna ny rano ny teto fa sy nisy ohatrany joalajoala e raha tsika mahita zao fa tanàna ny rano ny vatanina teto nefa noho ny fotoan'Andriamanitra dia misy zao ary voatenin'ny ray aman-dreny teo ny hoe misy ampitany ranomasina any Frantsa any Québec any Maurice any La Réunion any amin'ny toerana hafa koa azy fotoan'Andriamanitra angambo zany fa dia zavatra mahafaly dia zao nitsangana zany FPVM zany a noho ny fisian'ny dada mivady zay voateny toeto satria zany fahatserovana ka dia azoko lazaina amin'izao fotoana izao ngamba tsy lava teny tsiny fa mbola betsaka ny tokony lazaina fa dia mirary soanareo dada sy mama raha ny taona nahaterahana ngamba mbola tsy ampy 20 taona ianareo ny tsy ampy valopolo taona za zao ny valopolo taona mahery ngamba mbola atao hoe zanaka ianareo raha ny zanaka fa kosa dia atao hoe dada sy mama ary tsarona ny fotoana zay niarahana ny asa teo andravoaniko vavahana ary ny asa teto dia tenyandriamanitra ny zany fahaserovana izany ary dia mbola maniry ianareo a atateraka betsaka eo amin'izay asa zay antson'ny tompo anareo zao a fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary dia maniry isika mba samy handova zany lanitra zany any amin'ny farany eo ambany fitariany fanahy masin'Andriamanitra sotra to aloha dia misotra an'Andriamanitra sika izy a dia isan'ny birao hatramin'ny ela tany an-travoangy fivavahana ray aman-dreny ninona fifidianana atao a dia mbola lany foana izy a 5 taona izy zao a teka ho an'ny tompo mba mangataka hoe izy sika zay fa zokony tahaka azy hoe a zay tany an-travoangy fivavahana izy FPVM fa any amin'ny faritra asa Antosy moa ianao e Antosy izy a any Moria Etosy fa izy nareo mba lehibe tany an-travoangy fivavahana tonga eto fa tsy FPVM tanany na tany an-travoangy fivavahana tsy miankina eto fa any akafa ny aina ampitan-dranomasina moa dv ary fa fotsibolo tahaka azy dolo mibetsaka dia mitomany ranomaso zany tsy fankahitana mihitsy hoe niona ihany ray 3 taona zay sarana misaotra dada tompo mombanao a 4 taona ny tianao farany hoe oka zay Jesosy apetsaka amin'Andriamanitra zany tompoko fa dia ny fanoriana moa dia ny hahalava ny andro araka zay sitrapon'Andriamanitra fa dia soranazy sotra to zay asipetraka am'izay reo dada teny tompo dada hoela velona am'izay farany sotra tompo reny dia nahita mihitsy ny fijaliana ny fahoriana ary tsy isany tena tsy nanaiky mihitsy ny izy raha tsy hoe zao ihany no atao zao ihany no atao a zao ihany no mety fiangonatsika mihavana nefa tsy mety le fihavanana fa tsy maintsy saraka ihany tamin'ny efizekema amin'ny farany a fa isan'ny nampahery tamin'izany izy a voninahitra ho an'ny tompo misaotra tompoko misaotra tompoko misaotra Jesosy
ny azo ony no mijoalajoala dia satria ny fakany ny tsara faniry, ny trano no mevavijoro, ny fototra no tsara rafitra. Isika FPVM no mevavijoro amin'izao ankehitriny izao dia noho i dada Randrinatoandro Jean Joseph. Satria moa efa andraisitsika ampite hafana izy dia ho tohizantsika ny tehaka fa anjarany izao ny tondra ny fitenenana. Izy ilaina mafy an-dranomaso fa ankehitriny kosa izy efa mijinja ampifaliana dia omena azy ary tompoko ny fitenena. Etiany amin'ny teny dia misaotratsika rehetrarehetrarehetrarehetra ny teny be dia be dia be dia be dia be teo ny karazany anteteo ny fitenenana teo nandray anjara. Tsy sorotsorotana tsony tahaka ny volo na afaka vahana tahaka ny ketsa hoe misaotra ny ranona misaotra ny ranona misaotra ny ranona fa banko tokana ihany misaotra 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 Jesosy na ny rano rehetrarehetra. Ny varony tsy fotsy raha tsy andaona. Sa misy mahay mamotsy vary amin'inona? Mafy ane zany mahazo ny vary eo an-taony zany sa ahoana? Doda pa 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 indrindra fa raha olona roa no mitoto doda pa doda doda tsy hita tsony. Fotsy ihany ny vary, tsy akorontsony ny anarany fa mafy nahazo azy zay vao tonga any ambilany. Tiako lazaina mafy ane koa ny nanaovako anareo azadiry zany azadiry zany. Manomboka any amin'ny mpianatra ny tenenan Jesosy hoe ianao tsy mahazo mianatra tsony. Classe de cinquième misy tamin'izany. Ianao mieritreritra zany hoe maty ny ray aman-dreny any teniteny foana. Ahoana ny zanako ny lazainao tsy mahazo mianatra? Zana hitaziny totorebika any am-pianarana. Fa ahoana le roa? Zaho tena teren'ny ray aman-dreny hianatra 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 hianatra. Misaotra anao a Jesosy fa tsy avelanao mianatra tsony fa mandrafitra. Zany lehilahy zany mpanao dabli faran'izay tsara indrindra, azo fijaliana tsara indrindra, mahavita ny fanaky ny olona ambony indrindra tao amin'ny fitondram-panjakana. Mpandrafitra zany fa mandray amina miliara satria Jesosy nanaiky koa izy zay lazay Jesosy taminy. Fa ny ray aman-dreny tsy mahataty zany fa hoe vononao zanako, tsy nampianarinao zanako. Fa Jesosy nitaridalana azy nahita lalana tsara lavitra noho ny fianarana. Teka ho any teotsika. Ao ny sasany anambady mafy de mafy de mafy de mafy ny miaino ny teny Jesosy farany. Ekeny ve sa tsy ho ekeny ny ivadianay? Tsy vitsy zany fa lazaiko anao zany. Raha misy mpivady 10 hoentiny anatrehany tompo, mety hivady ve sa tsy mety? Ray rabe indrindra no ekeny. Ray. Ary eo amin'ny 100 ary tsy misy 10. Ranomasy zany miala ao bro zany. Fangany Andriamanitra ireo, tsy Andriamanitra fitiavana. Ahoana ny ilikilika amin'ny fitiavana? Mpamina ny santika anao ry dada, tsy manaiky anao zay, tsy zany ny marina. Dahoary, dahoary. Ray volana monja saraka. Dada, tadidinao moa le zanako tsy navelan'i Jesosy hivady iny. Eno
zay ray mandray tsy nanaiky atao foana ny raharaha ina mampitomany anao io raha ivolana herinandro monja ny nahafantarany zanako hoe nanambady fa nitsahany le rangano lohany ny tratrany ny kibony ny mahavehivavy azy zany tontony tamin'ny fanoto vonjeo a dada lasa dala ny anjana masinina ny zanako anjana masinina koa ny fiteny fa tsy anjana masina na dala ny anjana masinina ny zanako andao vonjeo mbasitrano firy volana izy zay ny tany enim-bolana herinandro ihany ny vadina enim-bolana izy any anjana masinina zao andao dada ka ianao aneo any teny ray aman-dreny ny teny hoe avoalohany zanako a hivady ihany fa tsy mahina akanina izy zao nandritra ny herinandro dia hoy izy ianao tamiko hoe ho zakainay ny voka ny pastera zakao mivokany za tsy ho any efa ny raharan'Andriamanitra ina koa ny andanako any sady tsitro ana no tsy vavaka sy fantatro izay namatina velona fa mafy ny mitoto vary tsemboka 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 fa misaotra anareo zay naharitra kotapainy dada teto no fitsina ny lohany fisainany nahodina mihitsy hoe tsy nanana iny fa maro no tenenany tompo amin'nofy zany foana tsy io ny asanao tsy io ny asanao dokotera izy mivady tsy nahita mihitsy toerana hiasana mahadokotera azy eo fanjakana tomany zao ny tenin'i Jesosy aminao miompogana onony ka zany nanaovan'i Jesosy anao miobogana ary tsy vitsy zany zay mbola samy mpianatra zay samy tsy miasa ina no atao zany mbola namme azy hoe ity ary misy vola hividiananareo roa gana efatra dokotera izy mivady a fa rano maso ny nivoana tao am'birao minoan'Andriamanitra nareo fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra 15 taona taty aoriana ny eo amin'izay Andriamanitra fa iza ho anareo reto zay le samy dokotera dada dia ahoana neritreritra zay hoe ina moa ny atao amin'izany iompogana zany anao inona fa ny sainay neritreritra hoe andao anao foie gras fa tsika miteny zao raha asaiko mijoro ato anatrehanao izy a manana ny trano ngeza zany a manana ny fiara zany a ary najanona tanteraka dokoterany gana ny hafarany fa tsy dokoterany olombelona misy lanana mihitsy anaovan'Andriamanitra atsika ho am zoro am'izany ianao fa zany lobenao ny itondrana amin'ny fiainana zany nataoko hoe mafy vao mahatoto vary misaotra anareo marobe manaiky ny kikisana tetoko na amboarina tetoko ny tontona teto a mba hafalany a mahita hoe mbola reny daholo zay Jesosy maherezy teniko farany aminareo a amidy androany hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra boky io ny tiako hananana dodo daholo raha mbola tokantrano FPVM mba ho fantatrareo a fa io tantara mivoaka ao anatin'ny boky io ane efa tamin'ny taona 1960 mbola tovolahy mbola tsy nanao akory
zany hianatra paster zany dada nefa nomen'andriamanitra hoe io ny programa ny fiainana tsara indrindra dia ny mihaino ny tenin'andriamanitra anatin'ny alalan'ny nofy zay nitondrana anareo hatramin'izay ary mbola hitondrana anareo mandrakizay vakinareo io fa raha fitondram-piangonana mbola tsy paster akory amin'izany efa voalaza ao ny fitondranany fifoazana efa voalaza ao zany karazana aretina tsy fantatra ao zay tsy dokotera tsy nianatra an'izany zay fa efa nasehon'andriamanitra hoe zao daholo ny karazana aretina misy ao amin'ny olombelona fa ao amin'ny nofy hitenenan'andriamanitra aminao mihoatra noho ny dokotera mafy eny eny mieritreritra an'izany hoe misy olona voan'ny kanser e hitenenan'i jesosy voalohany hoe tanalamy enazy ompany e zany nahazo aho tamin'izany fotoana zany mivoakatra amin'ny aina aman-jery e pastera mampinanina tsy mpinakinam-pona ampinana ny tsy fihinana torina ianao tonga hatramin'izany zavatra tsy fihinana nomenao torio zay ninana kosa nefa zay nylazay nofy taminy sitrana dododolo ny kanser ny tsy nety ninana kosa lasa norotona boka amin'izay nitratrany voaka olitra voaka kadradraka fa ono angah ianao tsy nanofo fa ino hoe nahita tanalahy tena nanofo mihitsy adada ary zany isan'ny nanompo anao mihitsiny tsinana an'izany fa marikoriko ahy zany rehefa tsy tianao ny ninana marikoriko tsy tia ny vavanao dia nitratra anao zao no marikoriko anao ka vonjeo me tanalahy amin'izay mody anao satria tsy mihaino ny tenin'andriamanitra zany nazaiko anareo hoe mafy ny manaraka nylazain'andriamanitra vakio anery ny boky iny manana an'izany isa tokantrano isa le tamin'ny voalohany tamin'ireny ndray andro ihany dia rota ohatra ny boky 100 taona potika ny ampelantanan'ny olona ay zany hatrany dego mazanga boky anankiray ny fandombiasan'ny olona 100 ay zany misy an'ity tsisy tsony teo ny fitenenana teo 10,000 manko no ao dia olo le mpitandrana anankiray ny tena hoe raha maka 100 avy isaky ny fiangonana ane raha ataovy hoe 900 fotsiny isan'ny fiangonana FPVM dia tapotra androany io fa izao fotsiny natao hoe mba aloha eto taninanandrano no maka an'izany voalohany indriny dia maka an'izany voalohany fa rehefa tsy ampy zay dia mba miteny hoe andrasikely lohany ihany izay ity zany efa amin'ny éditionna fahatelo ty zao ny sary atao any somary ny ova dada tamin'izany fotoana zany io ihany mitovy amin'le sary teo aloha ohatrina moa vidiny 75,000 francs tenikasy amin'izany moa nitrina dia 10,000 sy ray alina zay fotsiny ninana atao faran'izay moro zany mba ahafantaranareo misy zava-miafina amin'izany nofo zany amin'andriamanitra ka dia misaotra anareo amin'izany rehetrarehetra zany faly satria mbola eto daholo nareo ary mbola ho faly mihoatran'izao araka ny tenin'i jesosy zay indray mbola isy indray any miteny amin'ny nofy andriamanitra izay nanompoka teo amin'ny tenenan'i jesosy tamin'ny taona 2,4 izay nitenenany hoe andaotsika anao fiangonana vaovao zay ny teniny tamiko ady be tsy nisy ohatran'izany io le teny rehetrarehetra nanompoka eo amin'izay mandra-pahatonga atsika ato ho lehibe kokoa zany boky zany ary inareo rehetrarehetrarehetra zay nahatsiaro hoe za koa nahatsiaro fa niteny tamin'ny nofo am'izao andriamanitra ary zao nidikanozy dada zao ny tanteraka zay mahatsiaro an'izay nareo dia manaova taratasy kely daholo tsirairay avy fa tsy atao be dehibe zay ny andranona fijoroana vavolombelona
ahitanareo zany hoe miteny amin'ny nofo tokoa andriamanitra dia alefantsika dony ndray na boky be telo ohatra amin'ny baiboly ara dia ho avoakanay zany dia ho hitanao fa misy isy lanjany izany teny amin'ny nofo zany andriamanitra iny fa iny aloha iny zany fondamental ozany ny vazaha iny zany le tena fototra mananana iny ianao dia hiratra amin'izay masonao hoe ayve misy kitana na dia amin'ny andro atoandro azy ombanao jesosy sotra tompony zay inona sisa ay mbola misoratra zao mbola sorana tsany zao ay etondray hiditra eo amin'ny fanolorana lokany logo vetivety alohantsika dia izay vao hiditra eo amin'ny famitinana vetivety ny tantarany dada sy mama ampanajana no angatahana any Andriamatoa sy Ramatoa isany tonga dia hiaraka ndroso ety aloha ety ary ny komity kosa ao anatin'izany no anomea ny dada ny loka ho an'ny voalohany mama ho an'ny faharoa ary solotena ray eo anatin'ny profobe no anolotra ho an'ny fahatelo Andriamatoa sy Ramatoa isany raharitsimba raharotsimba ary soa fanantenana raljaona njaka nambinina ary rakotondramanana Angola izay ny bebe no avy eto fa i Angola moa dia avy any Quebec Canada ny logo izay no tanterahana dia tsara mampafantatra antsika fa betsaka nandray anjara 80 mahery ary tao anatin'ireo 80 ireo dia tsara daholo ary nanahirana ny misafidianana fa noho ny mahafanana anazy kosa dia misy anazy telo mianadamianaka izay nahazo an'izany ny komity azafady atolotra ny dada sy mama ny valopy ny fahatelo tao anatin'izany fifaninanana ny tanteran'izany izay eo angatahana solotena ny brafoibe no anolotra anazy dia atolotra ho any rakotondramanana Angola avy any Quebec Canada fa ny bebe ny ve ao tompoko azafady iny ny bebe any Angola ny solotena ny brafoibe no anolotra azy te afitsika mafy be izy tompoko andraso aloha zay mbola tsy nanolotra akory eny ma hoe eno ny voalohany ary tolony kely madame ny faharoa kosa izay ho atolotry mama dia raljaona njaka nambinina no nahazo azy zanaky ny fiangonana ao anatin'ny sampana eto amin'ny foibe izy ny faharoa mama no anolotra anazy tompoko le any Quebec zany dia izy no bebe ary ny voalohany kosa dia Ramatoa raharotsimba ary soa fanantenana ay sekola mpampianatra sekola nahadony izy tompoka teka mafy azy sotra tompoka arabainy tompo amin'izany ny voalohany dia nomena loka 500 000 ariary na 2 500 000 francs dimy hetsy ariary ny faharoa kosa dia 2 hetsy ariary ary ny fahatelo dia 2 hetsy ariary velona daholo nareo fa eno any ane zany zany makasitraka tompoko zao tsika dia iroso avy hatrany amin'ny fijerena ny orona tsary foy misy surprise ao atsika rehetra na ho an'ny dada sy mama ary fa misy an'le olona efa hita ny dada sy mama ela be ho hitany dada sy mama ao amin'izao fotoana izao misy seza tsy alohetra hipetrahany dada sy mama dia manana faharetana kely tsika fa ao anatin'izao minitra lavalava kely izao no amtinana izany 10 taona ny tandremany dada sy mama izany zay i pasteur afaka mandrosefo
dimapolo taona mafy fahoriana fanenjena zany ny aina nandritra ny dimapolo taona na amin'ny andro anao hatramin'ny vola valora alina ndraindray amin'ny 7 amin'ny 10 tsy maintsy mbola manao ny asan'Andriamanitra daholo ny alina ianao a manontany an'i Jesosy nety ve ny asa nataoko ho anao Jesosy androany sa mampalahelo anao raha mampalahelo azy a dia ahitsiny teneniny maimaika loatra ianao ny asanao nijerenao a fa tsy ny asan'Andriamanitra amin'ny atoandro anao a manao ny asa tsy mety mihitsy fa dia mila tsovanik'olona na ikozatra mihitsy ary amin'ny fotoana sasany satria ny fotoana tsisy nanan-kanina tsy ny hanina ny tsy misy fa ny fotoana hinanana azy mihitsy ny tsy misy fa voakitaba foana na mpinanan-kanina na amin'ny telefona zay ny amin'ny fianakaviana indray a dia azo lazaina hoe dia tena fona amin'Andriamanitra fa dia tena adino manao ny asanao Andriamanitra ka dia reo daholo vady aman-janako fa za manao ny asanao a mba jereo koa vady aman-janako zany ny sisan'ny fiainana fa mba eritrereto zany 10 taona zany ianao a tsy mba nanaraka ny fomba ny fanaon'ny tanora zay nafinaritra ny tanora zay tena mahatanora ny tanora fa dia ao ohatra ny ao an-trano maizina mioboka Andriamanitra sisa no mibaiko dia adino daholo na ny fahazazana na ny fahatanorana na ny asa tokony atao amin'ny manofo aranofo dia adino daholo zany fa dia napetraka amin'Andriamanitra le tompony asa nefa mbola tsy nahafoy izy tamin'izany na ankaratsiana na ankafaliana fa zay ny azo lazaina hoe ny fifaliako dia ny fahavitako ny asan'Andriamanitra sotra tompo i dada Randrianatoandro Jean Joseph renao teo ny namitinany ny 10 taona nampitandrina azy manasa anao zay anaraka an'ity oronan-tsara ity nentina namitinana n'izay 10 taona nolalovany dada Randrianatoandro Jean Joseph izay 77 ka hatramin'ny taona 22 dia miarahabantsika rehetrarehetra amin'izao taon'izao bily lehibe tsy misy toa zao ry havana malala rehetra manerana ny nosy sy manerana ny tany fifaliana lehibe ho anay a ny mamerina ny tantara rehetra nandritra n'izany 10 taona izany a afitinina arak'izay azo atao tamin'ny 1960 aho a no natsoan'Andriamanitra da amin'ny alalany nofiny nakany an-danitra niona tamin'i Jesosy nahita ny lanitra sy ny paradisa tany nahita ny afo be tany sy ny olona mijaly tany zay nataony hoe zao ny atsoko anao a dia nitory teny ho an'ny tany sy ny firenena mba hisy famonjena anazy fa na iza mibebaka dia voavela ny elony fa na iza tsy mibebaka kosa dia alefaka ao anaty afo be tahaka an'izao dia naseho ny adaholy ireo olona mitomany ao anaty afo be ireo na mpalahelo tokoa zany rehetrarehetrarehetra zany dia rehefa nilaza izy fa manaiky ve ianao hanao ny asa koa dia eny tompoko aho a nametra tanana tampo izy a mitsodrano ahy izy a mba hanozany asa zany a eto amin'ity tany fandalovana ity vitsy zay rehetrarehetrarehetra zay a dia nasehony a dodododolo amin'izay a ireo anjely maro be amina tapitra isa mandray anao any a amboninahitra manao porozenitra misabatra sy ny miaramila amboninahitra miakanjo fotsy be dodododola manana ny gradiny tsirairay avy a zay tena mahavariana ny abetsahany zany a miorakoraka manao salut koa manao porozenitra mandona an Jesosy dia ireo a no nolazainy hoe reo anjely be dehibe ireo a sy ireo miaramila be dehibe ireo a no nalefako anao aminao a hiaro anao a mandritra ny andro rehetra hiainanao dia vitsy zay a dia ny taona 427 no nianatra aho a tany amin'ny
fianarana teolojika tany Ambohipotsy fa zay fa saika tsy hanao pasteur mihitsiny satria dadanay sy mamanay dia tena tsy nakasitraka mihitsiny ny anaovako pasteur fa zany pasteur zany izy n'olona mahantra indrindra eto ambonin'ny tany zany sady tsisy mpijery zany tsisy mpiatra zany tsisy mpiarakary zany fa mitovy amin'ny 4 fa dia ranomaso zany nandritra ny fotoana ny anarana dia 1970 ko volana jolay angambo izay raha tsy diso aho dia nisy taratasy procès verbal nilaza avy any Ambohidratrimo hoe zany pasteur kely sady manao aumônier ao amin'ny Rasalamo zany no tianay sady laninay atao pasteur eto Ambohidratrimo nefa za mbola tsy tany akory mbola tsy nahita zay Ambohidratrimo akory fa dia taratasy fotsiny hoe zany ny tianay zany ny lanin'ny mpandray samy tompo dia voatery nandeha hoe eny ara Jesosy rehefa zay sitraponao dia andeha indray zay tokony tena netombona natongavana tany Ambohidratrimo. Dia efa teo zany no nanomboka ny fiarah-miasa satria zany zahay dia mitokopira ny fiangonana onjam-pelo Marivatana izay niaraka tamin'ny pasteur Andry Natoandro tamin'ny asa fampandrosoana ny tanora tamin'ny asa fampiroboroboana ny fiangonan'Andriamanitra anisan'ny fitaratra mazava be ho man'ny fiangonana Ambohidratrimo ny fivoarana aingana be tamin'ny fitondran'ny pasteur Andry Natoandro dia tamin'izany fotoana izahay antokopira no niaraka taminy tany Andainjo nanatrika sy nanatritosa ny fanambadiany izay teto moa izy zany nakandefo mandry mpampianatra tao amin'ny école primaire publique nafinaritra tamin'izany satria tsisy avakavaka tsisy natao akilabao fa dia ny fiangonana mihitsy zany niara-nanotrona nakany Andainjo chorale ray manontolo tonga tany dia nafinaritra saotra ny tompo fa vita tampitiavana tokoa ny fanambadian'izy mivady. Veriko fa miaraka amin'ny olona tsara fanahy fotsiny zany hoe vadina mpitandrina ay le fiarahamonina le kristiana manodidina araky ny voateniko teo tsy vitan'izay hoe mitsaranao na fitafinao na fihetsikao na fiteninao fa na ny asa manandraikitra koa ary dia mitaky fitandremana eo amin'ny serasera teo amin'ny mpiara-mivavaka fitandremana teo amin'ny fanompona satria tao amin'ny efiJKM ny vadina mpitandrina tonga dia nomeny efiJKM mandraikitra présidente tsy maintsy présidente d'honneur ny Dorcas dia vao miteny hoe Dorcas dia olona efa lehibe dia namola vola toe-tsaina vaovao tsy maintsy matotra be kokoa miaraka amin'ny efa reny ary ny fotoana ny alana tany Ambohidratrimo indray dia efa taona mony zany tany inona 1974 volana juillet aho dia efa niala tany ny antony dia zao nasehon'Andriamanitra nofy tsika manko hoe mbola mitely amin'ny nofy foana Andriamanitra zany ma FPVM ny FPVM nahita aho cadre ngeza be volomparasy be grenany tena marina feno kitana tsy tahisa dia misy masoandro dia misy volana dia eo ambany indrindra misy sarina sabatra anankiroa izay famatitra tahaka zao tsy mifamatitra fa miona tahaka an'izao sabatra volamena faran'izay ngeza faran'izay maranitra ary eo amin'ny faratampony zany cadre zany misy satro voninahitra
faran'izay tsara tare indrindra volamena ary ary amin'ny farany ambany a misy soratra hoe dynastie ny atao hoe dynastie a raha mijery dictionnaire ianareo de fifantombiasa pahefana ataon'ny mpanjaka misy mpanjaka io zany a de maty le mpanjaka de misy olo mpanjaka de isy olon'io a no natao inona atao hoe dynastie zay namperitreritra mafy de mafy de mafy hoe inona anao ve asa-mpanjakana anao asa ve politika zay tsy fantatro mandraky tiany androany fa dynastie zay no naseho any teo fa zao lahady farany zao ozy ozy a mba etsonanao fa tsisy olo tsy mahita olona mihitsy a itoryteny any de iny any nandeha tany vo nitoryteny a tompoko a io alahady io taondravoango fivavahana de niorakoraka be ny vahoaka atao am-piangorana tsy nifandrenesana tsony hoe inona anay 7 ny kandidata ao pasteur kandidata eo 7 tozay sy tozay no lalana nolalovan'ny dadarandrena toandro Jean Joseph tany amin'ny FJKM Ambohidratrimo Marovatana zay fiangonana nanomboan'ny asa fanompoana voalohany indrindra. Nanaona kosa dada ny fandraisan'ny FJKM mandravoangy fivavahana anao rehefa tonga tao ianao. Ny nandraisan'ny fiangonana ny dada aloha de orakoraka be mihitsy zany ary inona ozy ny tena mba programme anao ozy ny fanontaniana napetraky ny dekona tamin'izany fotoana zany de ny programmako de zao ampandrosin'ny tanora zay ihany ny dada de norakoraka daholo ny olona rehetra azadino aloha fa mahatonga alany taondravoangy fivavahana de zao ihany tsy mila pasteur fifoazana eto tsy mila pasteur fifoazana fa raha vo fifoazana ianao de 0 ka za tam'izany mbola 1974 volana zay tena mbola tsy tia fifoazana satria zany nampianarana tany ampianarana tsy tia fifoazana zany manimba fiangonana ny fifoazana zany ny fianarana nataonay nekeko sa zany mihitsy ny tena toepoko tsy tia an'izany zay ny nalany atao. Dada Randrina Toandro Jean Joseph sy ny asa-pifoazana mba tantarao anay hoe dada ny andohanao tao anatin'izany asa-pifoazana zany ary nanomboanao niara-ny asa tamin'ny fifoazana tobo lehibe manolotrony fa rehefa nanomboka an'izay ny aherinandro masina alarobia masina ny tson'Andriamanitra zay hitanareo koa ny amin'ny boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra zay nahatongavany tao amiko tao tamin'ny nofy hazo fijaliana ngeza mety 30 cm zany ny tanany 30 cm koa fitsanganana mamirapiratra be amin'ny 5 alina tsy nofy zany ny zavatra nampitahotra indrindra teto ambonin'ny tany de lasa nandositra mitsoka nakany amin'ny birao nangovotra tomany vavaka tsy mbola nahita zavatra ohatr' zany teto ambonin'ny tany vizaka amin'ny 12 alina de natory kanjo le izy vo natory de niova ho Jesosy am'izay le azo fijaliana ary io izy ny teny hoe fantatrao ve no miantso anao eny tompoko jereo ny tanako jereo ny tongotro eny tompoko aninona anao asa mpiandry tsy mahavita an'izany io indrindra ny anaranay tany ampianarana manomba fiangonana eo manakitaba fiangonana eo tsy mila zany mihitsy izy tsy tianao mihitsy ny atsokanao satria io ny mampandrosy fiangonana fady Andriamanitra moa tompoko no miteny an'izany hoaiza moa ianao omeo olona ary ameo famantarana fa omba ianao eny ara ozy rapitso amin'ny efatra isy olona marary voan'ny devoly any zay mbola tsy fantatro mihitsy hatramin'izay ohatran'izy zany voan'ny devoly alefako any aminao any ao metrao tanana izy de ho sitrana tonga ny apitso amin'ny efatra mirava ny mpianatra iny amin'ny gilipinina any amin'ny rasalamy iny le ankizy voan'ny devoly am'izany
lohany ambany a ny tanany andahanany a tongony ambony tonga atao izy nentin'ny ankizy teo satria daikonina tao a ny ray aman-dreniny pastera oziny ankizy vonjeo ty na roako dododolo ny mpianatra rehetrarehetra izy telo mianaka ihany niditra tao amin'ny birao miodikody loatra nireny tandrimo reny izy a ny tongony any ambony bitabitaka sala am'izany a zao ve zany Jesosy ny tena hoe voan'ny devoly fa za kosa ho amin'ny mino fa Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tamin'le azo fijaliana mazava be zay tonga tao amiko alina za mino fa ianao zay ka dia metra tanany aminy a Jesosy za tsy mbola mahay an'izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy nahay an'izany a fa le lohany miodikodina reny nataoko hoe tsipaka am'izay le zazavavy eo arinen lahy ozy a nisy loatra maty ty marina maty ato amin'ny birony lahy foaty alahy giadry alahy raha zao ny fandehany Jesosy inona ny ataoko raiso ny baiboly dia niraisiko le baiboly sokafy dia nisokafana vakio ozy le feo dia tonga dia nivakiko ao marika 5 io a manontolo io a ery amin'ny endiny faraleako faraparany ary a misy an'le teny hoe ary rehefa nyroany devoly lefa namaloto dia niinjitra tahaka amin'ny maty a raha zazavavy toy izay hoe ay ve zany ty tahaka ny maty fa tsy maty dia inona ny nataonao dia niraisin'i Jesosy ny tanany a dia arisaina raha zazavavy zao zany ny ataony lahy raiso ny tanany io miditra be oatra ny maty io raiso osy zany tana mama bridana be a dia tana ho anareo telo mianaka makasy anefitratsy tana misolo akanjo zana no zany no foko dia hoy Jesosy hoe ny alina tonga minofy tsika manko mbola miteny amin'ny nofy foana Andriamanitra ahoana ozy anao satsy anao toy za hoe anao aho a fa zaho a mbola mila zavatra be dia beka za tamin'izany masika fiteny mihitsy vavy ny anatra moa masika fiteny mihitsy tamin'izany ary nasika fiteny tamin'i Jesosy zany nampianarako anao momba ny nofo izy fa raha vao miteny amiko momba ny nofo ianao a dia misy mivoaka avy eo anatin'ny lohako manao hoe zao zay ay veo a ka raha misy problema mozozy menao a amin'ny andro alina dia izany a no averiko ao aminao hoe zao lazaina ay ary ahoana indray ny atoandro a fa olona be dia be nge ny atoandro zay no natonga azy manao hoe maka baiboly ozy izy ianao dia araka nylazaiko taminao teo tonga dia sokafy dia petao amin'ny tananao fa iny tananao io no entiko a anendry ny teny a ilako azy lazain'ny olona fa tsy ato-piso zany ho a Jesosy fa anjenjeny olona amin'izany a raha ianao eny zany ozy izy izahako mampanao zany aminao izaho koa no mame valiny aminao a dia zay nitorohevitra omeko anao a sy ny valiny ataonao amin'ny olona eny ary tompoko zay a ny atombony fifoazana io tamin'izany zay tsy mba misy an'izany mianatra zany a tsisy an'izany mianatra zany za ety a mametra tanana dadatora Martin da ery dia Flore ery dia le etomoa le anankiray fa tsy tadidiko le anankiray tsy tadidiko ery sady maka marary tsirairay avy mivavaka eo manomboka amin'ny 5 amin'ny 10 amin'ny 1 ambin'ny 10 amin'ny 12 amin'ny 1 amin'ny 2 amin'ny 3 amin'ny 4 mandohalika za mibebaka za mifola zany mihiraty atao izay ampibebaka an'le olona amin'ny 4 eo a misy rivotra indray mitsoka tahaka an'izany tonga dia mioraka le jamba
mahiratra alleloia tsangana olemona nery tsangana ty amiko ty kansera sitrana zany fomba atao zany foana raha pitsotray olona efatra marary afaka pitsotray efatra marary ia efatra foana isanandro na andritrany 7 fotoana zay ireo ny asa efa tatela be tamin'ny 1984 tonga ny lalàn'ny FJKM hoe tsy mahazo manao fifoazana amin'ny FJKM ianao raha mbola eo amin'ny FJKM any an-tranonao atao na any amin'ny akany fa maloto ny fiangonana tratra nyty fanahy maloto entinao ty maloto ny fiangonana eny aroa zay nandonana varavarana tany amin'ny lava tany amin'ny 67 hectara enina ty tsy laina tsy mila nlaly ty tsy mila mpanao mazimaka ty aminay neny lavany eo antadiaviko fa tsy anao zany baiko neny lava eto fa tsy anao de nitoko zitra teo zay nisy enda de ozy amantsy an'le olona miaraka amiko tsika hoa tsy maintsy miona amin'ny 1 atoandro zany nolazainy Jesosy tamiko ary mitoko zitra eto zay mandrapatonga ny amin'ny 1 paika ny amin'ny 1 voky neny lava tanoa zany hoa efa ao ve paster Randrenatoandro eny tompoko midira kepoka tsisy nateny reo olona nandrodrokanay otranoko soa teo reo faly be izy paster faly be mihitsy Jesosy am'izao mandray anao eto zao mandana nareo rehetrarehetra reo misoratra anarana daholo hotokanana any Akarimalaza eny tompoko fa izao lazaiko anao paster ho neny lava amin'ny paster rehetrarehetra eto Madagasikara mpiara-miasa aminao FJKM de no noalany rindra aroroandy niantso am'izay ny amin'ny FJKM fa nga tsisy fifoazany FJKM letsy misy aiza any manolotrony zao tanàna kely aloha zay hoany zay natokavanay tany tompoko de mipenipenina nakany manolotrony zay savana nandeha anokana tany mba anatrika fanokanan'Andriamanitra tany makany akabone aho savana dolo ny akanjo rehetrarehetra ary tsy dina ny kabone matory aho satria ny mangatsika be volana niara-natory tamin'ny par-dessus beko zay tonga ny amin'ny 4 maraina niditra tampoka daholo reo iraka reo savana mposy norovitina daholo doublure-ny par-dessus koa norovitina daholo rehefa mety rampona akanjony rehetrarehetra fa misy taratasy avy any manao hoe ataovy vaky batsilana fa lehilahy miforongo-ody io fa feno ody hatramin'ny kolna hatramin'inona vakio daholo hatrany doublure rehetrarehetra any potika mihitsy le par-dessus ko ny andro mangatsika zay vao nandoalika izy efa da hoe fona paster ve tsy marina ity fanasike tananao avy any Antananarivo ty zany ny mampalahelo anay io de mandray anao zay mba ho isan'ny namanay am'izay de zao ny teniko zao n'izy reretso tsy fantatro zay ovaliny fitsarana androany fa raha ohatra hoa ka tsy tiany manolotro nytsika fa mpanao mazy de efa atodio miverina ny tomobile ary azalana mihitsy ny entatsika fa eo koa nareo mandro varo eo tokotany eo fa aza miala mihitsy fa za ery ambany ery raha ohatra hoa ka dorako ka miakatra ny setroka de ny akenitsika zay de avereno ny entatsika any an-trano fa raha tsisy setroka mivoaka ianao fa hitanareo miazakazaka amin'iny lalan'inona mamonjy anareo de fa raiso ary ananinareo fa oditsika tsy mila tsika Ankarinarivo manolotrony
nanomboka tamin'ny sivy zany fotoam-pivavahana zany fitsarana ny dada fotsiny tsisy afa-tsy dada mpanao maziony ianao porifoy fa tsy zany dia ianao ony mpijangajanga be porifoy ianao ony pisoloko volan'olona ianao ony manova ny taratasy rehetrarehetra io manjary vola na ny vola manjary taratasy tsy tatsony amin'ny telo mbola tsy nianakaniny zay nidy sy mpaparaboty jauna tezitra be avy any atrambo zao amin'ny telo zao mbola viravirainareo fo ny olona io tsy sitrapon'Andriamanitra zany ny tsara ny rahanareo zany nareo tanamody pastera tsy maintsy mpiandry ianao ary ianao misy notokanana iraka voalohany indrindra avy any Antananarivo tampina teo ny daony domy zay sakafo za nitady ahatra maina am'izay odorana odorana zay ampiretina tsy mety mirehitra ampiretina tsy mety mirehitra ampiretina zay taratasy tany amiko ro nidorana zay vo nirehitra vo niakatra le afo teka sy nandia am'izay ry ambony be ry amin'ny famolona miteka sy nandia daholy andravoangy fivavahana tam'izany netina am'izay nientana atory zany ny fahoriana tompoka ny terrain zany fifoazana zany tao andravoangy fivavahana tsy takona felina fa dia ny robo fatratra ny fiangonana FJKM andravoangy fivavahana tao anatin'ny fotoana ny tandremanao nanomboka amin'izay ny fanenjehana ny fanaratsiana samihafa ary ny afara tamin'ny fandroana mihitsy moa zany tamin'ny taona 2012 inona marina ary ny zavatra tena nitranga tamin'izany fotoana zany fialakevi-pitantanana ny fiangonana tao FJKM nitondra taratasy mpitandrona menada izy ny tonga tao nitondra n'le taratasy milaza ny tsy anekena intsony nitondran'ny mpitandrona andrinatoandro za Josefa ho eo amin'ny toerany mampitandrona azy eo amin'ny FJKM andravoangy fivavahana fa dia ho sorona hiala tao izy nanomboka teo dia nijoro ny komity mitaky ny famerenana ny dadarandrenatoandro ho aminatin'ny fiangonana satria nanomboka teo zany dia fa nisy ny hoe fanesorana azy tsy tandrina intsony tao andravoangy fivavahana dia tonga ny fotoana nisy ny fifanenjehana mafy be tao anatin'ny fiangonana niditra ny minisitra maromaro tamin'izany fotoana androany ny ministry ny atitany ny ministry ny filaminana anatiny ny foy be FJKM ireo mpiaramiasa rehetrarehetra taminy velona ny fisamborana voasambotra voalohany dada Randrenatoandro Jean Josepha pasteur Sasa pasteur Randrena Solo Dieudonné Andremato Max Avonel Andreatsilavo pasteur Solo Lalao dia za sisa no any tavela satria za koa mbola niaraka tamin'ny nametraka ny paikady niaraka tamin'ireto namana tanora tao anatin'ny firaisan'ny sampana raha ny samborona ary zay ireo ma dia teo aloha pastera dia efa mifampijery zahay dia zao ny teneniny ianareo efa tenenina fa tsy mety nareo ianareo efa manomboka matahotra le ray aman-dreny zany hoe efa traumatisé mihitsy izy zany zay ny tena marina mba atsotra an'le izy dia izy niraisiny anina voalohany natao ankety voalohany dia nadeha teny foana moa ny ankety sy ny namany zany dia nivoaka tao izy dia tena atsemboana tsy atsemboana ary avy natao ankety izy dia zahako no natsona nanaraka maksa intelo ny antso ny anarako izy losy dia mahazo atsika ty zany hoe le ray aman-dreny zany teo dia efa nanomboka mipararetsa dia avy am'izay le anankiray ny teny tamiko hoe zao aloha nisy pastera ho zao zay ianao tsy afabela mpanonga mpanjakana noho zany go alefa ny atsefa ianao 10 taona ianao ny hoany atao veloma am'izay ny vady aman-janakao tena tora kovotra mihitsy tamin'izay fotoana zay fa tsy mbola nahitan'izany tsefa zany hatram'izay zany hoe le atao zany zay mampalemy moral ny pastera mihitsy nefa
nisy an jesosy teo nampahery azy a nisy anay komity koa vahoaka an'andriamanitra rehetrarehetra zay tsy niala taminy a zay anisan'ny nafinaritra teny nafinaritra amin'ny pastera koa de ty hoe nanao alahady maty zay tondramako vavahana ary tena tsy nisy olona tonga mihitsy ny taolo kosa aloha tsisy faly izy tam'izay hoe niaraka taminy zany le vahoaka an'andriamanitra zay aloha de point anankiray a efa nafalifaly azy zava-dehibe moa satria izany ray aman-dreny lehibe zany dadan'ireny atoandro a de niveritsika fa hoe nitondra atsika ara-panahy anisan'ny fitaovana naomby teo ampelantanan'andriamanitra namonjena atsika satria izay zao de ijoroky vavolombelona fa raha tsy niditra nivavaka mihitsy niaraka taminy tsy toy zao ny fiainana satria efa angamba efa tany am'izao tontolo zao efa very izay satria efa nilazolazon'ny aretina tam'izany fotoanandro zany a nytiako tenenina amitsika ry havana de zao raha te hanorina zavatra tsara ianao tahaka nahazo an'ny apôstôly paoly a sirsilasy a ny apôstôly petera rehefa nilazany marina ny tena miara-panangy de inona no ataon'ny olona tonga de nigadraina fotsiny zao reo ka ny zavatra vokatry renyle fampigadrana ny dada randrena atoandro sy zay endareny zany ry havana dia tsy natao fotsiny hoe gadraina fotsiny fa nataon'andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy atao an'izany ianareo de rehefa natao an'izany zahay a dia lasa nalahelo daholo ny olona tao am-piangonana indimy mity ange fiangonana tao andravoanky tam'izany fotoana zany de nalahelo totao daholo ny olona anakaka nohon'izay nifindra tao amin'ny taninanandrano de lasa tany totao daholo ny olona hoe fa nahoana kosa ary reny olona reny de gadraina za tsy teniny anary fa de efa misy moa tam'izany misy radio nanitsikitrika mihitsy hoe fa inona ny antony anagadrana an'ireo olona ireny aminay moa zany de efa tsy gaga satria ary-tsoratra masina rehefa tena te hijoro amin'ny fanomponan'i jesosy ianao de tsy maintsy mitondra fahoriana taorinan'izay ady mahamainatrehany de tapitra treo ny fiarahan'ny dada randrena ataon'ny Jean Joseph sy ny FJKM satria noroahana tsy ho mpitandrina ny fiangonana andravoangy fivavahana intsony a i dada randrena atoandro Jean Joseph ny orona nanomboka teo ihany koa tananandrano noho ny famangin'andriamanitra ary nirotra ny vahoaka an'andriamanitra tamin'ny fitondrana ny anjara brikiny ananganana ilay fiangonandehibe vaovao antsoina hoe FPVM na ihany koa fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Reo vahoaka maro be reo a misotra azy noho ny fitiavany a ny risim-pony a indrindra fa ny fifaliany manao ny asan'andriamanitra ka de ngantsika rehetrarehetra nitondra zao mibavaka mba ho vita somatsara misotra tompoko tonga tentsika ny taona 2020 11 novembre vahoaka zany vahoaka be dehibe mbola taty fotaka azy vato kely ny teto tam'izany mbola tsisy nininy vahoaka niditra indroa tsisy nanapohandro zany teto amin'ity toerany ity orakorako zany vavaka zany tomany zany ranomaso zany fa tsy maintsy miona amin'Andriamanitra faly amin'Andriamanitra ravoravo amin'ny lalany itondran'Andriamanitra ny FPVM rehefa tonga teto dia akory amin'izay ny hafanampon'ny olona nitondra ny mitondrany brika nitondrany sima nitondrany vatokely tsy taitsony fotoana fohy fotsiny dia mbola natao iny tenaran'ity mbola karazana chapiteau mbola riny parachute riny ny tafony ty ambany rina ty tamin'izany fotoana izany fa vahoaka tena vahoaka nanao fotoam-pivavahana indroa zany isan-kerinandro isan-kerinandro vetivety ny roborobo fatratra ary niparitaka nanirana ny Madagasikara ny zanam-piangonana sy ny vondrom-bavaka FPVM nanomboka teo mbola tsy tapitra nefa ny ady sy ny fanenjehana n'izany lehilahin'Andriamanitra izany ka dia ny taona 2012 nakatony fitondram-panjakana ny fiangonana FPVM na ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara tamin'izay taona izay nandritra sy melony fanakatonana moa dia ny ombom-bavaka hatrandro kristianina tao amin'ny FPVM mivavaka ihany hoy reto mpiangona no afaka manova zavatra ka ampisokatra indray ny fiangonana
latsaka dimy zao tonga eto an-toerana ny hoisena ny vaditany nanakatona ny fiangonana nomena fotoana eo amin'ny adiny iray eo moa ny tompony andraikitra tao amin'ny fiangonana amoaka ny olona rehetrarehetra sy hanala ny entana rehetrarehetra azo asorina atao anatin'ny fiangonana. Raha amiko manokana aloha dia tena malahelo satria raha ohatra ka fitezena ampanana tao an'izao mampalahelo. Tena za tena marary mihitsy ho foko satria za zao olona mpivavakato kristianina malahelo nena zany miangaviko dia mangataka amin'ny filoham-pirenena raha zao tao re lela-paladianao aza hidiana ny fiangonana fatato nanova ny fiainako. Tamany teo tokotany ny vahoaka rehetrarehetra nasiana fitomboka vavahady fa mihidy tany nanan-drano ranomaso zany maro be nitapaka lalan-draha maro be nitondra kilema natapaka lalan-draha za mbola velona ary malo be ny tena nisotro leleko maty mihitsiny mba hiaro ny voninahitr' Andriamanitra ny tany nanan-drano nampalahelo ny tena mampalahelo zany tantara zany tamin'izany fotoana zany mitsatony zahay tsatona nandritra ny efa taona zany hitady toerana eraky ny fokotany eraky ny zo nasekolona trampokon'olona na inona nandanan'ireo vahoaka avy oatra vitsika ireo iangona isaky ny fokotany dia efa nataon'i Jesosy moa zay manao hoe samy manao tranolay daholy ay io tranolay io kaika hipiritsaka isitrika aly atokantrano daholo ohatrany vitsika ny fiangonana rehetrarehetra vavaka an-dranomasina isa-tokantrana isaky ny fokotany. Tao anatin'izay telo taona sy tapany katonan'ny fiangonana FPVM izay ihany koa no natapaka ny fiara-miasan'ireo iraka 10 sy ny toby lehibe manolotrony tamin'ny dada Randrianatoandro noho ny amin'ny tsy fanekena izy ireo ny fampianaran'ny dada. Tsy miova olo hoe ny fonon'olona any miofa sa tsy miova tsy ara lasan'olona ny tranontsika. Nanahoana ny fo aloha nanahoana ny fo narasa tsakany tana zelita fa tena narary anao zao narary tena nitomany mihitsy any an-trano ara misy tapaka lalan-draha nalahelo tena nivokona mihitsy ny tanana hoe tahaka ny tany ototondro nefa dia ao ny tomponay nampitony azy ary misaotra nareo rehetra mifoko manontona fa tena olo-kendry nanana an'Andriamanitra tokotsika alanao amin'izay daholo ny toeranareo fa andohalika itsika salamo fa 700. Fito aprily 7 no siniavin'ny ministra Masimana fa afaka miasa sy mitory ara-dalàna ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Repoblika Madagasikara indray ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Misotranao nanome an' Jesosy Kristy zanakao malalanao izay tonga isan'andro nanjoizoy teny amin'ny lalan-tsarotra rehetra nalehanay niondrika izay tamin'izany nijoy ny ranomaso tamin'izany nivala ny fivavahan'izy ireny tonga ny fotoana fanafananay rehefa nitomany nandritra ny 3 taona sy tapany izahay tsy nahafoy anay ianao soko malala tsy namelanay horery ianao tany amin'ny vondrom-bavaka rehetra nisy anay
fa isan'andro san'andro anao dia niteny nampahery anay aza matahotra zaho ihany mbola hamonjy anareo ary hanafaka anareo ela taminay voatonga izany fanafana izany fa nampivavaka anay izany Jesosy nampivavaka anay izany tonga ny fotoana ankehitriny hanehoana voninahitra fa ny any oloko izay efa nivodiko tsy mba hariko ka naovinanao vinany tarainy izahay dia niteny mandrakariva taminay ianao hoe na mbola tsy mangataka akory azy ianareo efa fantatra ny rainao izay ny an-danitra izay tokony ho anay tonga androan'ilay tokony ho anay falany fonay ny telo jona 7 azonao ny fanalahidon'ny fiangonana fotoam-bavaka voalohany no nataonareo tetsetanina an-drano nanamarika an'io pasteur ny fahitananao faly sy ireo mpino marobe nameny fiangonana rakotra tanteraka ilay fiangonana efa zary nangina hatramin'izay nirotsaka ny ranomaso raha nanatrika ny alitara voalohany izay ny sy ny fahagagana ny setety ianao pasteur reto naniranareo tamin'ny fifiderana tokoa ndrarakopana ny vavaka ary tsy tana fa dia ranomaso no nanondrakareo rehetra ireo ety-pamaranana inona kosa dada ny afatra zay ho ampitainao amin'ny zanakao zay fa mielipatrana manerana an'izao tontolo izao ny hitako zao raha mijery no avyntsika satria tsy maintsy mijery no avy ihany ny zavatra efa hita zao ny fananantsika radio tena namonjy fanahan'olona maro nampivavaka olona maro mihitsy nandritra ny confinement ny radio zay solantsika n'Andriamanitra fa na dia nioboka arytsika dia rehefa misokatra kely fotsiny dia vahoaka marobe daholo no mamonjy fiangonana mamita fiangonana raha ny ambanivohitra any ao anatin'ny confinement nafinaritra daholo zany ka ny fisian'ny radio aloha dia mbola ataontsika zay anatsarana azy faran'izay tsara indrindra mba azahoan'ny be sy ny maro na tambanivohitra na tantsa na iza na mpianatra na inona maka toro lalana sy torohevitra indrindra fa ho an'ny fiangonana dia zay mbola ho ataontsika mirary soka mirary kosotsika mba ho tonga hatramin'ny farany izany targetra hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny aina manjery zany ary ny televizion koa tsy ho ela dia efa ho tonga fa dia mivavah mafy tsika rehetrarehetra mba ho tanteraka izany tombokoa ho voninahitr'Andriamanitra sotra to ny afatra dada farany amin'izany tantara lava be dia lava be zany nandritran'izany 10 taona zany dia zao ihany miteny amin'ny nofy Andriamanitra zany ma FPVM na FPVM nanaovana niny boky hoe miteny amin'ny nofiny Andriamanitra anynao hitanao fa na inona nofinao dia saika ny akabiazany zany dia afatra Andriamanitra daholo ny soratra masina mazava tsara ao amin'ny Joba 7:30 andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:70 zay milaza lalak'izorana mazava tsara mihitsiny fa ny nofy sy ny tsindrimandry ihany ny fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny olombelona leto tany fa tsy tandreman'ny olona zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy zany fomba tsika olombelona zany manoro lalana atsika izy fa tsy mety mandeha tsika manoro hevitra atsika amin'ny nofy izy fa tsy mety mandray tsika sasany ravikazo no meny sasany vavaka nao tao sasany fibebahana mafy nao tao dia sitrana dododola rehefa manaraka ny teniny itsika nitondrana ny TFPVM ty nanomboka hatramin'ny voalohany hatramin'ny ty mandraka ny androany dia nofy dododola nitondrany atsika amin'izany rehetratra zany ka mirary soa antsika rehetrarehetrarehetra narovina mbola hiteny an'Andriamanitra nao amin'ny nofy aza ataonao tsinotsinony zany fa mahery Jehova any amin'izay tany rehetrarehetra misy azy ary ho an'izay rehetra mino dia hainy mino ny zavatra rehetra zany hoe hainy mino ny manaraka ny tenin'Andriamanitra ny manaja ny tenin'Andriamanitra
ary rehefa manaja ny tenin'andriamanitra ianao angatao zay angatanao ninninona ho ny tompo fa omeko anao zany sotra tompoko a dia tsodrano antsika rehetrarehetra FPVM natolotry doa data mba mahaleo malasana amin'izay ianao a tia ny lalana ho Jehova tsy mahita lalana fa tsy zay ianao ity ny lalana izory zany andehandro zany fa ino mahasoa ny tany sy ny firenena ary ny fiangonana izay misy fifoazana ihany a no vanina ary matanjaka ary amonjena anty Madagasikara ity voninahitra ao an'Andriamanitra amin'izany raiso ny tsodrano itahy anao ny Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka hamindra fo aminao naiza le anao rehefa PVM anandratra ny tavany aminao ny Jehova hamindra fo aminao foana izy na amin'ny andro na amin'ny alina naiza le anao Jesosy zokonao malalanao kosa iteny aminao hoe hivavaka ho anao a mba tsy ho levona amin'ny finoanao rehefa PVM sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro enitra voninahitra ny tany rehetra amen tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray isany zanaka ary fanahy masina amen sotra tompo maheresaka 70 sy 700 roapolo sy 2 dimapolo taona nampitandrina ny dada Randrianatoandro Jean Joseph Amivady fifaliana ho anay komity ny fankalazana fa 10 taona ny tandremany ny nanolotra ho antsika teo an'izay tantaram-piainana miaina ny dada tao anatin'ny 10 taona izay no fitininy tao anatin'ny fotoana fohy fa raha ny tantara ny aina ny dada nandritra ny 10 taona no tantaraina sy ny nalaina no enona ny tantarainy dia tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohy izany izay no tantara no fitinina tamintsika natolotra ho antsika izay nononay komity fa nampitombo finoana antsika hatrany mampazoto antsika hatrany hiazakazaka eo amin'ny asa fanompona eo amin'ny fanarahana an' Jesosy ary mino izahay fa le tantara izay niaina ny ray aman-drenitsika nandritra ny 10 taona hitoetra mandrakariva ho an'ny taranaka faramandimby eto anivony sahan'ny FPVM riarian'Andriamanitra riarian'i Jesosy riarian'ny FPVM ny fananantsika any dada Randrianatoandro Jean Joseph Menakavy na vita ny tandrina nandritra ny 10 taona ary mandraka kehitriny dia mbola ao anatin'ny asa fanompona manantena trany tsika ny andeha hiazakazaka anaraka trany amin'izay efa ataony dada na dia nandalo ady izy nandalo sedra nandalo zavatra maro be tabe nefa kosa tao anatin'ny sany rehetrarehetra izany tsy nanary anazy Jesosy fa teo foana dia mino sika fa atoko mandrakarivan'i Jesosy ninninna lalana olona lofantsika 10 taona ny tandremany dada fifaliana izany any an-danitra any fifaliana ho antsika zanandrehetra makasitraka tompo voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery any hitahanao ane Jesosy 10 taona nampitandrina dada miarahabanao zahay miarahabanao izay zanakao rehetrarehetra natratra fa 10 taonanao jobily volamena izany faly zahay hitahanao mandrakariva ny Andriamanitra lay efa nitantana anao lay efa nanolotsainanao lay miresaka aminao isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny nofy manolotsainanao maharitra mandrakariva tamin'ny fanompona miarahaba dada riarianay zanakay voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery any faly izay manoloka anao amin'ny mpitiavana sotra dada makasitraka mama sotra tompoko